Vaolana an-tarby. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny sandrikeliny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iara-bananao mpiaino radio vaovao maso tafaraka amin'ny vantana eto amin'ity onjam-peo isika izao ny vahaolana an-tarby voalohany iarahako aminao amin'ity taona 2024 ity dia fifaliana ho andrindrany manona ny fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao ao anatin'izao safotofoto isan-karazany izao dia misaotra ny tompo fa fantatritsika hoe manana n'ilay azo antoka ilay vato lampy tsy miova isika senao dia sambatra be tsika amin'izany ankasitratsika ny tompo da amin'izay rehetra efa natao nampianariny atsika tao anatin'izay 4 andro voalohan'izay dia miampita amina andro vaovao isika fandarana vaovao indray ny tompo mahalala atsika rehetra dia iombonao anatin'izao fandarana izao tsika tahaka ny mahazatra atsika afaka mifampahery amin'ny fijoroana vavolombelona afaka mizaran'izay vesatra ihany koa iarahantsika mitondra eo anatrehan'ny tompo mijery izay mety taridalan'ny soratra masina izay hatraniny atsika eto amin'ity onjam-peontsika ity taridalan'ny soratra masina ho amin'izay ivoahanao mpandresy amin'ny lalana efa nosoritan'ny tompo dia iara hijery an'izay tsika rehefa avy eo 020 22 604 49 020 22 604 49 izay ny laharatarby izay ahafahanao miditra mivantana ny SMS kosa dia ny 034 73 034 73 744 63 aza taitra ianao satria arakaraky ny olona manao ny vahaolana tarby niaraka tamin'ny miaramilan'ny fahamarinana ianao dia ny laharatarby ny SMS-ny ny numéroany laharatarbiany dia laharatarby aty aminandray izao ity 34 73 744 63 ny ambarako aminao dia izao na iza fitaovana fotsiny izay ny eto amin'ity micro ity fitaovana fotsiny fa rehefa manoratra ao ianao dia laharatarbiany tompo atsona mieritreritra an'izay soa ianao miandrandra ny tompontsika manoratra ny SMS tsika aza miantehitra amin'ny olombelona izany mihitsy ianao fa ny olona tsy mahavonjy raha avako fa lalana fotsiny ihany fitaovana fotsiny ampiasain'ny tompo dia miara-mijery miara-makeo amin'ny tompo izany tsika sy ianao ndao aloha hivavaka ary Andriamanitra rainay indreto izay maketo anatrehanao eto amin'izao tolakandro izao miandrandranao zahay mankasitraka anao ny amin'ity fandarantsika ity misaotra anao ny amin'izay fandarana efa nisy rehetra sady tamin'ity taona 2024 ity misaotra anao ny amin'ny radio vaovao maso mitondra ny feoany anatin'izay any amin'ny toerana misy anay ihany mampahery anay ao anatin'ny ady sarotra ny alalan'izany ianao Jesosy dia faly be zahay Andriamanitra amin'ity an'io ity mila anao zahay hikasika ny fanahinay misy fotoana Jesosy tena reraka zahay misy fotoana tahaka ny mety mahakivy anay ny zavatra mitranga manodidina misy fotoana tahaka ny hoe totra tsisy fanantenana izany fa soa fa misy an'izao fotoana iarahantsika izao dia mamerina ny masonay hitraka hijeranao ianao manana mahafantatra ny olona tsirairay ianao dia izay sitraka ho tafiditra eto no tafiditra an'io hifampahereto izay tompo dia ny fanahinao mihitsy no mametraka ny teny ao ambavan'izay rehetra hoeno eto ny feoany androany na iza dia mahatonga an'izany fotoana iarahantsika izany iarahanay aminao tena fanomezam-boninahitra anao rery ary ny fiainanay rehetra mihitsy ho fanomezam-boninahitra anao tario amin'ny fanahinao ary zahay dia hiaina ny fanatrehanao zay amin'izay ora iarahanay tompo hitanao fa tapatapaka ny jiro dia apetraka aminao mihitsy mba afaka hiaina hatramin'ny farany an'izany fandarana izany izay rehetrarehetra amin'ny ity an'io ity tononay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka amen
anao raisitsika avy hatrany ny antsontsika voalohany. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Tain'Jesosy ianao. Izy ninarany antsika tao anao androany. Za tompoko tamin'ny 5 janvier nangataka vavaka hoe entina mbavaka fa andeha ho lebila dia efa vita somatsara le izy dia nahazo vavokely dia mangataka ny Jesosy zany mba ho fitana somatsara ny fety dia ny zaza mba ho salama tsara dia mangataka vavaka ihany koa amin'ny tokantrano. Mangataka vavaka ihany koa zany ho an'ny mpivarotra rehetra amin'izao fotoan'izao mba tsy hanarararoatra ny vidiny zavatra fa mbo tena mba akatomba sahaza dia tokony tandrify amin'ireny toriteny tamin'ny tandry ireny dia nakely atomba tazonao dia akasitrahany tompo dia mahavelona anao izany. Dia izay indrindra izay tompoko ny etaeta mba ho entiko eo amin'ny Jesosy. Ya, tena iarahantsika mitondra izany ary. Ya, voray tompoko dia tahin'ny tompo ianao sy ny zazakely marina loatra izany dia izay ny anjarantsika. Tsara tarehibe lay toe-po any anaty hoe misy an'izany hevitra izany mihitsy mandeha, misy fanahinana izany aty amintsika mpanjifa, mety misy eritreritra an'izany any amin'ny mpivarotra amin'ny fanararotana samihafa izay tsy ilaozan'izay le saina rehefa tsy vaovao amin'ny teny tsy navaozan'ny tenin'Andriamanitra. Ny anjarantsika ny vavaka. Rehefa misy zavatra or malagasy adzainao tena misy fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenentsika, misy fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenentsika. Fa anjarantsika sianao tonga saina, tsika sianao miara-miaina izany olona tonga saina izany. Tsy fotoanany monomoniny izao dia tsy fotoanany fifanomezantsiny fa fotoanana fifonana, fandraisana andraikitra, fivavahana. Dia mivavaka tsika, avadikintsika vavaka le izy hoe Jesosy tsy menimenina izany tsika, io ndray izao fa anao an'izao ny mpivarotra tsy manam-potoana amin'izay fa aleo ny zavatra tena misy dikany andaniana ny fotoana rehetra misy dikany vavaka. Tsy voafehako ny any anaty lohan'ilay mpivarotra fa voafehan'ny tompo. Dia tena hiasa ary indrindra ho atsika izay mpino hoe andao hiavaka tsika, tsy hanana toe-tsaina na fitiavam-bola ao anatin'ny zavatra rehetra fa hanana toe-tsaina na mifanohana nataon'ny tompo fantsona mitondra fitahiana ho an'ny hafa isika dia ny tompo no mikarakara antsika. Dia mahireza daholo ary ao anatin'io. Raisitsika indray ny anjontsika manaraka. Miarabanao tompoko. Nahoana tena? Tahin'ny tompo ianao? Dia kanefa hitondra fahombiazana fanibozafana ho atsika kavy ty taona vavoty dia andakana fahamarinana sy ny fahamasinana. Amen. Ny zany tiako mba tenenina tiana mangatana vavaka dia mba mangata vavaka tiana fa misy tany vidianay izany teny Etosy dia efa navita trano izany izay tamin'ilay confinement io izany dia izy ny olona hoe mba vonjeo izay dia ina many amin'izay na dia hoe tanynay ozy mba vodio izay tsy isy vola dia vidianay ary ilay tany. Efa teo amin'ny fotoana teo izany ilay tany no vidianay dia efa nanao foto-dravitrasy izay vita tsy somasana nefa dia voanitra rehetra. Dia misy olona amin'izao fotoana izao izany le olona vidananay ilay tany izany mpivady zareo misaraka dia vita divorce. Dia efa be izany tonga teto aminay ny miteny taminako ny hoe teto atsinanay miteny taminako tonga taratasy araky ny fanarahany zareo izy dia eo vita ampisara-panambadiany zareo le vidananay an'ilay tany fa atolotra ho amin'ny zanaky zareo le tany. Dia za mio fa manao foto-dravitrasy eo amin'ilay tany dia hoe vajarina le foto-dravitrasy dia natsoko moa le rangaha le zanako an'ilay tany dia tsisy an'izany ozy izy fa izany taratasy manapoloto an'izany izy fa natolotra any zanakay le tany fa tamin'ny diko tamin'ny anarako manokana io dia mangata vavaka tena za mba hoe ilaminan'le izy satria zako nefa manao foto-dravitrasy eo ambonin'le tany. Dia mety nambavaka le izy fa tena za aloha vanahinao an'ilay izy dia tena ketereko amin'ny Jesosy teo fa Jesosy mba mahay mamany olona rehetra fa tsy zavatra teny Jesosy atao. Sany mihitsy. Dia mangata vavaka zany aloha
amin'ny mampiaraka amintsika ao amin'ny Jesosy zany dia makatavavaka dia makatavavaka koa an'ireo trabona rehetra ireo mba hanana faherezana konkory zany mba tsy ho kivokivo ireo tonga-drano trabona rehetra ireo zany mba hanana tanjaka sy fahasalamana koa zareo zany dia mety nambavaka koa izy mba manaiky ny Jesosy Kristy fa zao efa andro farany zao dia mila manaiky ny Jesosy daholo rehetra rehetra dia rary soa tenany voray tsara ia mahavariana mihitsy ty miaraka amin'ny tompo ty raha afako fa indraindray anao te hiteny hoe fa maninona ary ny fiainako ny tsy mba mandeha milamina fotsiny ohatra neny hafa mividy tany dia mba vita dia izay fa mbola misy olana be ihany koa te ampahery anao fa le miaraka amin'ny tompo mihitsy misy zavatra samihafa alefan'ny tompo miaraka amin'ilay izy ho fanazaran-tenantsika ilayntsika ny fahasarotana samihafa mampatsiahanao mamakivaky an'izany olana be amin'le tany zany dia mampatsiahanao an'iny Jakoba toko voalohany iny le ilazany Jakoba amintsika hoe ao ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanana fizahany toetra samihafinareo hoe satria fantatrareo fa ny fizahany toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary eoka ny faharetana isiasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra nareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Zavatra andrasan'ny tompo amintsika ao anatin'ilay zavatra sarotra resaka tany zao ny fahasarotana eo amin'ny fiainanao io manahirana mieritreritra azy fa sofa manan'Andriamanitra tsika resaka mahatraboina zao ny tena manahirana tena mahavaky ny fo mihitsy mijery ny zavatra rehetrarehetra amin'iseo ankehitriny amin'io resaka fiakaran-dranobe to Tananarivo io nareo any amin'ny faritra rehetra any koa mety misy fahasarotana samihafa amin'ny lalana tapaka amin'ny zavatra samihafa rehetra ny zavatra fantatritsika dia tsika aloha le toe-potsika aloha no tian'Andriamanitra kasihana voalohany le toe-potsika le hoe ataovy ho fifaliana mahatonga le izy ho fifaliana nge tsy hoe terena vaimanta fotsiny hoe tsy maintsy mifaly azany nefa ny aty ambalahana andrano ohatranay tsy tery vaimanta ohatran'izay fa ny antony le mampifaly ao anatiny le antony hoe hifaliana ao anatiny dia satria mahafantatritsika hoe Andriamanitra miasa manana tanjony izy afaka tsy nataony teny ny tranontsika afaka tsy nahita n'iny olona iny nivarotra n'io tany io taminareo ianareo afaka nataony izay tsy nampisy an'io zavatra io satria Andriamanitra nge talohan'ny 2022 talohan'ny 2024 talohan'ny isiny izay zavatra rehetra ny efa fantany hoe ohatran'izao ny zavatra iseo janoary amin'ity volan'ity efa fantany daholo izany zavatra rehetra izany dia navelany hitranga nefa ilay izy satria misy zavatra tiany amboarina aloha voalohany any anatintsika le toe-potsika mamakivaky an'io amboary avelao amboary ny tompo mba isy faharetana isy finoana voazatoetra zay ilay izy misy finoana voazatoetra atonga antsika ho tonga ohatra mety ny tompo arany raha vavy ianao le nyantso teo mety misaina lavitra be nge ty Andriamanitra tsika ty fa tsy eto mitendro molotritsika ohatrany atsika tsy eto mitendro norontsika ny atsika zao fantatritsika hoe way ohatrany manahirana tampoka indray le tany nefa efa nandaniana vola be ny trano eo amboniny dia ahoana fa fantatrao moa fa ny tompo tian'le zany-pivady misaraka izany tian'ireo zao Jesosy tian'le rangahy iny dia tian'le ramatoa tian'le huissier dia navela no tafiditra ao anatiny andao isaina mihoatra lavitra mety any amina toerana miaraka amina olona be dia be anao zao satria traboina dia mety any amin'ny EPP any amin'ny CEG any Mahamasina any amin'ny tsy fantatro izay mety misy anao miainao amin'ilay radio kelinao iny fa netiny tompo eo ianao ampisehoan'ny fikarakarany anao manokana fa mahay mikarakara antsika manokana ao anatin'io ny tompo fa indrindra koa hijerenao ny hafa fa
tiany koa ireo hafa manodidina anao ireo izay tsy hitanao ireo raha tsy nisy an'izao zavatra rehetra izao. Ho antsika rehetra tia manodidina, andao misy an'ilay tenin'Andriamanitra izay aoka aloha vakitsika sianao mihitsy ny Korintiana 2:9 sy ny 5:7 ho vakiana mihitsy aloha fa ny tenin'Andriamanitra no mamboly finoana ty anatintsika. Tsika rehetra manana andraikitra tsara daholo ao anatin'io tsy mifanipinipy andraikitra sady tsy mifampijerijery fotsiny fa tsy izay le mampino zay. Dia andao raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia samy mandray ny tandrify azy tsika manoloana n'le resaka traboina indray ty tantaraiko anao ty manoloana ny resaka ny fahavoazana samihafa. Mety anankiroa ny toepo any anaty. Anankiroa ngamba mety any an-tsaiko aloha zao ny toepo anankiray mieritreritra hoe tena mampalahelo mihitsy le olona dia misaotra Jesosy fa zay aty ambony toerana mipetraka. Zay fotsiny ve le toepo sa le toepo tena mampalahelo tokoa fa tsy hijanona amin'ny hoe mampalahelo fa hoe Jesosy avelanao ahita an'izao ny masoko, avelanao hiaina ohatr'izao koa za inona ary ny andraikitra. Zao ny teny Korintiana 2:5 manomboka vakiana tena manao vaky teny mihitsy aloha zao fa andao samy saintsika dia angataka ny fanahy amin'ny tompo hoe aiza ny tandrify azy sy tandrify anao ao anatiny. Ampahafantarina ianareo raha lahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tamin'ny fiangonana ny Makedonia fa tamin'ny fahoriana be ny izany toetra azy no nitombo ny hafaliany ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny hareny hitsipony. Izany hitsipony izany ny dikany ery amin'ilay roa kely ery nampitombo ny hareny ny fahafoy izany. Koa vavolombelona fa araka ny zakany, eny mihoatra no ny zakany azy sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenanay fa ny tenany natolony ho an'ny tompo aloha dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanombohany azy teo aloha. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra tahaka anao mpiaino radio vaovao masoty mihitsy. Mitombo ianao zao amin'ny finoana ny tompo dia ianao ihany nitoy any teny, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay. Nareo zany tahaka ny hoe tia be anay koa dia raina ny tompo. Dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy fa no nizotom-pony sasany mba izatoetra ny amarinina, mba izatoetra ny amarinina ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany. Fa mahatsara anareo izany satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taona itsy. Ataovy tanteraka ary izany ka tahaka nazotoanareo fonony kasa dia aoka ho tahaka izany koa no hatanteranareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy fahazotoana dia araka izay ananany no ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako an'izany fa mba hisy fitoviana. Ka amin'izao ankehitriny izao ny habeny harenareo no afaka ny alahelon'ireo ary ny habeny harenareo kosa no afaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy nanana amby ary ny nanangona kely tsy nanana tsy ampy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ao am-pony Titosy ho anareo mitovy amin'ny fa nanaiky ny fangatahana ihany izy nefa nazoto raha teo ka sitrapony ihany nandehanany nakany aminareo. Ary ilay rahalahy izay malaza amin'ny filazantsara ny amin'ny fiangonana rehetra no ny rahanay araka aminy. Ary tsy izany ihany fa efa notendreny fiangonana koa izy ho namanay ara-mandeha aminay hitondra an'izao fahasoavana izao izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanometsiny anay amin'izao harena be angoninay izao. Fa miomana hanao izay mahamendrika izahay tsy eo himason'ny tompo ihany fa eny himason'ny olona koa. Ary ny rahanay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro fa ankehitriny mazoto kokoa izy no ny habeny fahatokiany anareo.
raha ny amin'ny Titos dia namako izy sady mpiara-miasa amiko anareo ary ireo rahalanay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitry Kristy. Koa amin'izany aseho aminy eo mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo. Aza mbola reraka aloha ianao toko fahasivy vakitsika satria tsika maka an'izay tandrify atsika mihitsy fa tahaka ny tamin'izany fotoana zany nisy olana be tany Jody tany Jerosalema tany nisy olana be ara-bojanahary tahaka nisy aty amintsika ankehitriny nisy kere nisy mosary lalina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tena ao anatina traboina misy zavatra be dia be ao anatina tsika inge mbola anaty valinaretana fotrany tsisy natadidy loatra tsony indray aloha zao hoe Covid mbola mandeha be dia tia koa ny rano be mbola mandeha be izany rehetrarehetra izany dia inona ny tandrify atsika vakitsika mihitsy ny hoe inona ny zavatra nataony apôstôly sy ny mpianatra fahizay dia raisitsika izay tandrify. Ny toko fahasivy izao tsika zao le teny fa ny amin'ny fiantrana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony ho ano ratako aminareo fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny Makedoniana hoe efa voninahitra ny taonitsy Akaia ary ny zotom-ponareo dia nampirisika ny maro kanefa naniraka andreo rahalareo ihany fa andreo dia ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany mba ho voniny ianareo arak'izay nolazaiko fa andreo raha tahiny isiaraka amiko ny avaty Makedonia ka hitanareo tsy mbola vonina dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe nareo noho izany fahatokiana izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy andeha hialohany aminareo aho ka vita raha teo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho vitaina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahihirana fa zao ny lazaiko. Zay mamafy kely dia kely no jinjainy fa zay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fanimpanome amin'ny fifaliana amin'ny tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe na mafy izy na nome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome voa ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra nareo ka handroso amin'ny tsi-po na hoe handroso amin'ny fahafoizana izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanimpom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa satria ny fizantoetranareo amin'izany fanimpony izany no ankalazany an'Andriamanitra no ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsarany Kristy sy no ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy no ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona. Fehezina ny zavatra voalaza fotoana ny fihetsehany-zao ravako. Tsy mila mitady zavatra be dia be arak'izay ananana no ankasitrahana itsika senao ty nataon'Andriamanitra manan-karena. Korintiana 2:7-8 zany nampahantraina Jesosy mba hampanan-karenantsika ny fahantrany. Le manan-karena aza eritreretina hoe aiza koa za zay manan-karena eo tiana 4x4 bisikleta ary tsy hananako manan-karena hoany zanga manana 4x4 tsy zay ny fenitra zao tontolo zao zany fa manana ny ilaintsika sianao ary fantatrao moa le anaovan'Andriamanitra atsika tsy tahaka ny hoe tobin-javatra tsy fitobin-javatra tsika sianao ty hoe matoatsika Jesosy mba hahatonga anao mpanango karena. Zay indrindra le toe-tsaina entintsika miaina ao anatiny io tsy ho mpanango karena tsika ka sanatria sika le mpivarotra mpiakatra vidin'entana na rarotra hoe sady tsy saribao zao tsisy solony zao apekaro ataovy 500 amin'izay nikapoaka amin'ny vary. Andao sika atahotra an'Andriamanitra fa mahatahotra ny zava-matahotra ny azony tanan'Andriamanitra velona.
fa manahoana tsy fitobiana rentsika ka hitanao ny amin'ny Luka 2:20 lay fanoarana le ohatra nataony Jesosy tamin'ilay mpanan-karena adala ry adala anio alina ny sorina aminao ny ainao dia ho aniza daholo ireo zavatra niarinao reo raha avako le hoe mba hampanankarena antsika tsy ho lasa mpanango-karena fa ho mpanan-karena ho an'ny afakay. Zany fampitoy io tenin'Andriamanitra Korinthiana 1:9, Korinthiana 2:5 io hampanankarena nataon'Andriamanitra hoe ho manan-karena manana ny ilaintsika zay ireo tsara eo amin'ilay aty amin'ny andiny 7:10 4:15 mba hisiny fitoviana indrindra ho an'ny mpianakavy ny finoana. Zao fotoana izao ny tena fotoana fampisehoantsika ny mampiralatsika ho amin'ny tompo. Fampisehoantsika tsy miteny fotsiny hoe hivavaka, tena mivavaka tsika, tena zava-dehibe ny mivavaka. Ary raha mivavaka raha tsy ataontsika dia tsy hitako intsony izay fomba ilazana antsika. Fa sofa efa niditra antsehatra ao anatin'izay ianao. Ndao hiara hivavaka hatrany an-trantsika. Manana fotoana fiaraha-mivavaka tsika eto amin'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny 7 alina. Ndao tohizantsika hatrany an-trano zany tena mivavaka ho an'ireo ho an'izay ao anaty fahasarotana rehetrarehetra ho anao dia ianao koa mivavaka ho an'ny hafa fa tsy hatreo fotsiny. Pratika ny fiainana kristianina. Ary zao ny fotoana ampisehoana hitanao ety amin'ilay 5 mba ahafahan'ny olona mankalaza an'Andriamanitra ahitan'ny hafa hoe tena mifankatia zany kristianina zany. Aza mitady zavatra lavitra be ianao fa zay tandrify anao. Misy olona ao anaty fahasarotana manodidina anao, inona ny tandrify anao? Izaravary raika poka amin'ny zareo ianao fa zareo sahirana be fa na ny fataperany ara-tsita. Ataovy zay tandrify. Anatero zavatra mety eritreritra ianao hoe inona ny mba vita n'ity 500 ity. Mofo 5 sazan-drano zany ravako. Dia andao samy saina manahoana raha ny ankizy rehetra, raha ny lehibe rehetra, tsika mpiara-mivavaka mety sokafa naraka ny efa antsony any amin'ny FJKM zao efa manao an'izay antso zay hoe sokafana ny fiangonana ho an'ny traboina amin'izay tandrify atsika rehetra zay manana mihoatra fotoana izao hoe andao izarany zay ananantsika isika. Dia zay ireo tsara ao anatin'io texte io mila jerentsika tsara hoe mandeha amin'ny fahendrena tsara mba tsy mandeha mendrika tsisy anaratsiny zao tontolo zao atsika ao anatin'ilay izy fehezina tsara ny zavatra rehetra tahaka ny nataon'ny Paoly tamin'ny fomba nitondrana an'ilay fanangonana zavatra ho an'ny olona tany ho an'ny kristianina tany Jodia. Teneniny tsara hoe mitandrina izahay eo amin'ny anjeny 20 mba tsisy anometsiny anay amin'izao arena be angoninay izao. Mahavariana be le tenenany azy moa misy an'izany atao anaty baiboly ato. Tena mitandrina tsara tsika. Misy fotoana nisy amin'ireny Facebook ireny misy nanao an'iny annonce kely iny hoe misy nanao an'iny filazana iny hoe manahoana moa ny mpikambana ao anatin'ity groupena Facebook anankiray ity efa misy amanetsiny ve zany le mpikambana ao anatiny ka raha samy mandoa 10,000 fotsiny ihany dia tahaka n'inona ny efa vola voangona. Dia misy manao ny commentaire eo ambany eo hoe resa-boly zany aloha tena tsisy hevitra mihitsy, tsy mety mihitsy zany. Azoko tsara le tsy mampiety azy, le eritreretinao tsy mampiety azy, fa misy zavatra tsara tarehany ambadika andravako any dia andao zay tandrify, zay olona tandrify manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fifehezana tsara, tena mitandrina tsara, mifehy tsara an'ilay izy ho mangarahara tsara. Ahoana reny atao fa zany ny aty anatin'ny fo hoe atreto aloha andao anao zay tandrify ny tsirairay avy any fikambanana, tsy anararoatra manao propaganda ny zavatra, tsy zany le atao zao, tsy mitsinjona fifidianana amin'ny fandehany, tsy any le izy. Tsy aloha manao zavatra ve hoe misy dikany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, misy dikany ao anatrehan'Andriamanitra
ka na rano mangatsiaka ary nomeko satria vokatry ny fitiavako any olona io a vokatry ny fitiavako ny mpiarabelona amiko fitiavako andreo rahalahy raitapo amiko amin'ny tompo ireo a misy dikan'izany dia andao manao dinika kely ny mpianakavy ahoana ny ataontsika zany ho an'izy iza ny traboina manodidina anareo a ahoana ny afaka napiana raha tsisy manodidina anareo a dia andao hijery fa misy be da be any amin'ny rehetrarehetra any a dia izay na eritrereto hoe fianakaviana ray manampy fianakaviana ray na samy mba manao ohatr' izany fotsiny araventsika tsy mino afa malasa dala ny devoly zany tsy hitany fahavalotso indray izay atao maninona raha manao an'izany tena ady ara-panahy tsara tare mihitsy fa tsy mipetraka fotsiny tsika eritreritra hoe roahana ny devoly tena roahana mihitsy ny devoly tena roahana fa isan'ny tena fandroahana ny asan'ny fahavalo ny fitoerana amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia fotoana fampiarana an'izany zao. Mbola tapaka le antsika manaraka fa andrasantsika ary hoe raisitsika ny antsika manaraka ary allo miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy miaraba sokity tsika mba mangataka zavatra sokitina fa tena hoe misy olana foana miara-pitiavana dia tena kivy ao anaty tena kivy zao dia mba mangataka zavatra hoe omeny tombo vahasazy dia mangataka zavatra koa mba hita asa sy tahaza ihany koa eny ary da hoary tena azoko loatra tokoa misy fotoana mahakivy indrindra io resaka fihetsem-po io ao anatin'izay fiandrandrana n'le vady sahaza izay tena hifonako aminao fa mety ohatrany hoe mety masika angamba ny zavatra mety ho voalazako eto zao fa aleo aloha lazaiko ihany fa andrao tena mba mety mahasoanao ihany manahoana raha ohatra ka tsy apetraka amin'izay le antom-pifaliany any manahoana raha ohatra ka le salamy 1:4 iny no ataontsika asianao fanazara-tena manokana ahoana le tenin'Andriamanitra satria izany ny raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy izany le tenin'Andriamanitra lazaiko anao raha vavikely lazaiko anao raha nada izay mety miandrandra n'izay vady izay tena hain'Andriamanitra ao anatina mpimaso kely fotsiny ny mahatonga an'izany eo anatrehanao eo nge satria tsisy zavatra tsy hainy atao dia manontany teny eny izany tsika asiana hoe fa maninona ary ny tsy ataony hatr'izay 4 taona izay ndrao dia tsy ataony satria tsy vonina ho amin'izany ianao ndrao dia tsy ataony satria tsy natokana ho amin'izany raha teo ianao tena mahasosotra kosa izany zavatra teneniko izany indraindray ianao zany mieritreritra hoe andray kosa ritiana za aloha te hanambady eny mety misy fikasana tsara efa napetraka ny tompo any andao tena hianatra an'izay hoe miraikitra amin'Andriamanitra ny fotsika mahatonga antsika diso fanantenana nge mahatonga ny fahadisom-panantenana mahatonga ny fahakiviana aloha satria misy fahadisom-panantenana izay misy zavatra antenainao nefa tsy hitanao le izy ka sao dia misy fanantenana afindra le fanantenana tsy ahorina eo amin'izay resaka vady izay raha mitady zanaka tsy ahorina eo amin'izay resaka zanaka izay ny tiako ambara aminao tsy hoe tsy hoe lavina tsotro zao fotsiny le fikasana ny anaty any fa lay miraikitra tanao le hoe satria zany ny raketan'ny fitiavany le hoe fa aiza aloha zany no fitiavany se no miraikitra
tao anatin'ny fitsidiam-paritra nataontsika dia niantitra nyterintsika hatrany hatranyizay satria tsy misy zavatra misy dika na inona na inona ny fiainantsika raha tsy ny fitiavana an'Andriamanitra no mameno ny fiainantsika, raha tsy ny fitiavana an'Andriamanitra no mibaiko antsika. Dia veriko fa tena misy fanamboarana tia ny tompo atao mihitsy alohany anatin'ny fo, alohany anananao fiainatokantrano dia amboarina tsara aloha, apetraka tsara eo ambonin'le le teboka eo ambonin'le iny, izany ho fiteniny vazaha azy, apetraka tsara eo ambonin'le le teboka. Ny dikany apetraka eo amin'ny toerana tokony toerany tsara ny zavatra rehetra. Fa tia ny tompo ianao hanana fiainatokantrano ara-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra. Fiainatokantrano ara-pahasalamana zany tiako ambaranao hoe tena ao amin'ilay nikasan'Andriamanitra azy. Ary amin'izay nikasan'Andriamanitra azy izay mipetraka amin'ny laoniny tsara ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny vady, ny fitiavana ny zanaka, ny fitiavana ny tenanao any amin'ny toerany tsara. Misy toerany daholo zany rehetra zany. Hitanao ny mahatonga an'ilay fahadisompana tenana, mampatonga anao te hamono tena, mampatonga anao mikikika io ny olana dia ity satria miandrandra olona tsika, hanohana tsika amin'ny fiainantsika, miandrandra olona sika hity atsika. Tsy izay ny fiainana raha avako. Raha izay le izy dia mbola eto ihany tsika hatramin'ny 2032. Izany angela izy. Satria maninona? Satria tia ny tompontsika hiraikitra ny amin'ny fotsika. Indraindray lasa sanatry lasa sampo atsika ilay filana zanaka, ilay filana vady. Fandao ety isika ho ampidin'ny fanamasina ty amintsika ny fitiavan'Andriamanitra mameno atsika. Asa ratsaronao fitompina faraparany tamin'ny volana desambra iny nisy tovavy kely izay nanao témoignage fijoroana vavolombelona teto amin'ity vahaolana Tarbity, nisitran'ny Jesosy ny fony. Voanidona mpitiavana be dia be, samy niaina n'izany daholo rangaha, za koa tena niaina n'izany mihitsy. Fa izao dia raina ny tompo. Fa aika ny manasitrana atsika, tsy olona ny manasitrana atsika. Tsy hoe nisy ranony ianao dia andao aloha hamono eritreritra amin'ny fiarahana amin'ny ranony. Tsy izay. Tsy andrandra dia hitady eo amin'ny Facebook ao ianao hoe za tompoko mitady vady ato. Tandremo ianao so manao an'izany fa vao maika ratsy ny fandehan-javatra. Fa andao ao amin'izay sotsika. Mianatra ho afa-po amin'ny tompo, miraikitra amin'izay so ny fitiavantsika, fantatritsika. Izany ny ravako nanasitrana tamin'ny fiainako, fantatro ny fitiavan'izay so fantatro loatra ary azoko kay hoe aiza zaly amin'ny tako tiavina lava io no mahatonga midona amin'ny poto foana. Satria tsy izay le izy, tsy izay nofidian'Andriamanitra angenao ny kristianina tsirairay dia enao ao anatin'izany nofidian'Andriamanitra ho fantsona ikoriana ny fitiavana, fa tsy hoe ho mpitroka fitiavana ny olona, mpitsetsitra ny fitiavana ny olona rehetra eny. Mpitsetsitra fitiavana ny eto amin'izao tontolo izao, izay ny akabiazany. Fa nosingan'ny tompo ianao, ary nataon'ny tompo ianao mbola tsy manambady mihitsy ankehitriny satria tia nositranina amin'izany. Atonga anao sitrana dia fantsona mitondra ny fahatsaran'Andriamanitra. Ka izay ho vadinao ao ariana kely ao, raha raisin'ny tompo amin'izay mihitsy, raha izay le lalana. Misy olona raha avako tena natsoina ho mpitovy mihitsy izy, ho toka tena mandrakizay, fahasoavana koa izany. Sao dia eritreretina hoe tiana loza ange izany. Tsy loza izany, fahasoavana. Dia hoe ianao ngamba hoe dia ahoana ry tiana, dia anao hiterateraka etsy sy eroa izany aloha mba azoko taranaka. Handray rafako, tsy izany mihitsy ka, tsy izany. Afaka manana zanaka maro ianao, tsy voatery ho aloky ny kibonao mihitsy. Sao andao jerena izay antson'ny tompo aminao. Dia avelao ny tompo hiteny, avelao ny tompo ameno anao ny fanahiny, dia hoentin'ny fanamasina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao, dia loharan'izany amin'ny manodidina ianao. Salamo 7:4 averiko aminao foana. Miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny ianao izay ireny fonao.
ndre tsy tafiditra ihany ny antso anankiray iny a miandry ny antso manaraka tsika miaraba tompoko za zoko mba mangataka torohevitra andao aho hoe nisy lehilahy zay zany miaraka tampoko dia nampanantena anahy izy hoe akavady anahy dia amin'izao nefa za zoko be vokany dia izy nefa lasa tsy raha tsony dia izy raha teko mbola tsy nandray an'i Jesosy za manko tamin'izay mbola miaraka manko dia tafalatsaka ao anaty fijangatsangana dia rehefa hitako hoe tsy mety ilay izy dia mibebaka dia amin'izao mety ve zoko raha ohatra hoe izy sarako izy dia mba mangataka torohevitra zoko dia mangataka vavaka ohatra betsaka minao fa maro ny tovavy izay miaino ankehitriny a tsy ny tovavy ihany fa ny tovolahy sy tovavy maheno an'izany tomany an'izany tovavy izany ve nareo re olona raha vavikely izay ny antso teo a raisitsika aloha ny tandrifa rehetrarehetra mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy tamy mampahery anao aveo fa andraso aloha raisitsika izay tomaninao izay mba hoeno ny olona rehetra fa misy an'izay ngery tovolahy sy tovavy any ambadika le tao fahafinaretana kely vetivety any ambadika le tao endrika fitiavana nefa kay sarisary-pitiavana tandremo re ndao rery tanora malala fa ny fiainana nge tsy misangisangy tena zay afafitsika dia tsy injaitsika tsy tena fantatro fa marary zany zavatra teneniko izany indrindra ho anao raha vavikely mampahery anao rehefa aveo ampahery anao soa aman-tsara fa tsy maintsy manindry an'izay aloha ny tanora rehetrarehetra izay mbola tady eritreritra fotsiny hoe lalao io tsy hoe lalao izy ny hafa ihany ny tratra an'izany tsy mahay manisa andro sa inona daholo tsy zany le resaka fa le resaka fiainam-pahamasinana le resaka fiainam-pahamasinana le resaka fiainam-pahamasinana izany dia ahoana voatokana ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika rehefa kristianina pintsika dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa novidian'i Jesosy lafo angetsika olona nikidina peny devoly nalainy devoly ho takalonaina izany ve sahina fiteny azy ohatran'ireny otage reny kidnape nalaina natao inona moa ty hoe kidnape amin'ny teny gasy kidnape amin'ny teny gasy le olona angalariny reny dia aveo akana vola be fa nataony devoly an'izany tsika fa rany Jesosy mihitsy tena lafo indrindra eto ambonin'ny tany ny onitra lafo indrindra ny rançon lafo indrindra eto ambonin'ny tany no nalofa vidinao zany lafo angeny ny vidanan'Andriamanitra anao satria tiano azy ianao ary azy ianao an'Andriamanitra ianao tena Andriamanitra ravako tsy maninona patsahivina antsika izao ny teny eo amin'ny Tesaloniana 1:4 araka ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy anaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa fa fantatrareo ny didi nomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo fa izao ny sitrapon'Andriamanitra teny anamasinana anareo hifadinareo ny fijangajangana mba samy hafantatra izay azahoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala n'Andriamanitra ny jentilisa tsy mahalala n'Andriamanitra no milalao fitiavana amin'ny resaka firaisana ranofo ivelany fanambadiana tsy atsika izany tsy ny fenitra atsika izany tsy tanora malala mbola misy ankizy mbola tena kely 13, 14, 15, 16, 17 taona na 5 taona koa ianao na 5 taona rehefa mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny fanambadiana ianao
dia tenen'ny tenin'Andriamanitra mazava zao ny sitrapon'Andriamanitra dia niana masinana antsika midikany hoe masina tsy le anao nanao an'le akanjo fotsy tsara tarehy be iny taminanao ny raisina mpandray tsy iny le antsoina hoe masina. Aza diso hevitra ianao fa tsy rehefa mandeha mivavaka isan-kalahady ianao dia hoe masina. Aza diso hevitra ianao fa tsy hoe rehefa mivavaka sakafo ianao dia masina. Ny dikany hoe masina dia olona miaina voatokana, mahafantatra izy hoe voatokana io vatanao io, tsy hoe voatokana ho an'ny hokirakiray ny lehilahy na hokirakiray ny vehivavy satria hoe bogosy be ianao na manja be ianao. Tsy zany fa voatokana ho an'Andriamanitra io, ary izay efa nofidian'Andriamanitra ho vadinao amin'ny fotoana izay efa nanamasinan'Andriamanitra ny fanambadianareo. Izay ianao no manome ny vatanao fa voatokana ianao. Izany tenin'Andriamanitra ho antsika. Ndikany tsy hoe ny olana ange hoe misy zazakely eo akibo tsy izay ny olana ihany. Tsy hoe ny olana hoe miaro tena mba tsy ho tratra ny sida na tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana. Zany ny olana zao tontolo zao zany. Zao tontolo zao ny manana toe-tsaina ohatrany fa tsy zao tontolo zao tsony ianao. Ianao nge zanaky ny mpanjaka ka inona ny andehananao mitovy amin'ny aloha tsy teneniko le fomba ilazako azy fa sao dia mampalahelo be eo. Aloha teneniko ihany. Tsy mitsindroka zordira-pitiavana tsontsika. Tsy mitsindroka zordira-pitiavana. Zany ny fahitako ny fitiavana amin'izao tontolo izao tena zay. Satria za efa niaina tao anatin'izany raha avako. Na efa nanana an Jesosy raha tamin'ny fotoana efa nananako amin'ny Jesosy dia nefa mbola tahaka ny lasa adala ao anatin'io resaka fitiavana izao tontolo izao io. Zordira mihitsy zany mihoatra ny an Jesosy. Zordira zany mihoatra ny an Jesosy. Dia ahoana? Ndao makeo amin'ny tompo rery antsika, dia andao afapo amin'ny Jesosy, dia andao amin'ny fifandraisanao ianao lasy vavy mifandray io ataovy mifototra amin'ny Jesosy fa ny devoly mitady an'izay hevitra rehetra ny antsika senao tsy mitanjona tsy hoe zay tsy ampisy zaza ao akibo fotsiny atao dia isaoky ny andro dia anaovy akiny kapoty dia azafady fa tena itsika ohatr'izany tsy ho atsika, tsy ho anao tanora malala an'i Jesosy Kristy no misaina ohatran'izany tanoran'izao tontolo izao zany fa tsy zany ianao. Dia nidikany zany resaka firaisana ranofo zany ny manodidina an'izany na kalain makaiza sy makaiza ty zavatra mibolisatra nge zany ianao ve nitomany n'ilay tovavy kely teo ianao aza teneninao hoe ny hafa ihany mety ho tonga amin'izany fa andao raisitsika zay tandrifatsika, andao hibebaka amin'izay mila hibebahana. Tovavy kely amin'ny resaka aminao mety tsy ianao rery ny tratra ohatran'izay fa mety misy hafa koa. Andao loha anaikitsika fa tsy hoe solafaka akory, tsy solafaka io. Tsy ho manokana tena tsy tiako izay teny hoe solafaka izay fa tsy solafaka ilay izy fa safidy le natao. Dia andao raisina ny andraikitra amin'izay hoe safidy le izy ange tsy hoe naninina kely dia avy eo bevoka fa eny manao firaisana ranofo indray mandeha dia mety ho bevoka, mety ho voan'ny sida. Tsy hoe tsy maintsy manao an'izany impolo na mihoatra ny 100 azonao. Fa ny tiako ambara le hoe solafaka mantsy tahaka ny manamaivana lay sandan'le izy le mavesatra amin'ny tompo ange io zavatra nataontsika io fa tena tahaka ny felaka be ataontsika amin'ny tompo hoe tompo tsisy lako ny fitiavanao fa ty lehilahy ty mavita ty. Zao ny lazaiko anao, andao mibebaka amin'ilay ahenon'Andriamanitra n'le izy mihitsy tena mifona amin'ny tompontsika hoe tompo tena nanota tamin'ny lanitra sy tamin'ny tany, tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony fa izao nefa Luka 5:20 mampahery anao aravavy kely rehefa mazava tsara fa nataonao ny dingana hita amin'ny tompo hainy Jesosy ange tsy nampisy an'io zaza io tao anaty kibonao fa navelany tao io, efa fantatry ny tompo ange fa hanary anao io tovolahy io
zao lazaiko anao aza mieritreritra na kely akory raha hoe analan'io zazy io nareo ray aman-dreny izay manana zanaka vavy zao izay ny latsaka atao amin'ny fahotana ndao iara-bebaka eo anatrehan'ny tompo miara-mibebaka eo anatrehan'ny tompo rehefa vita ny fibebahana Jesosy ary namela heloka an'io tovavy io Jesosy ary mamela heloka anao ry tovavy avelao heloka io zanakareo io avelao heloka ny tenanao ry tovavy kely satria ny tompo mamela heloka anao miteny aminao hoe rehefa tonga le vehivavy-janga azo nijangajanga hoe tratra ambody ombony zany le fomba filaza azy tratra mivantana teo amin'ny fijangajangana teo tia zany zao tratra fa mibotsina ny kibo ohatr'izay zany zao le fandehany fa zao nolazaiko anao tsy mitovy amin'ny olona any Jesosy atsika tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona dia hiazakazaka makeo amin'ny tompo jereo Jesosy io be voka fa zao nolazaiko anao bebaka marina teo anatrehan'ny tompo ianao ampoanao ny rana latsaky ny tompo ampoanao ny rana latsaky ny tompo tsy manameloka anao Jesosy tsy manameloka anao Jesosy fa miteny aminao tsotra hoe mandehana dia aza manota intsony aza manota intsony aza manota intsony amin'ny fieritreretana analan'io zazy io o ray aman-dreny atsainao misy reny any mety tena zany any anatin'ny fo satria misy fahafambaraka satria misy fieritreretana hoe dia ahoana le hoavin'ny zanako amin'ny fianarany sy ny sisa ny tompo miantoka an'io fa tsy zay aloha le ataontsika tsy hanampy fahotana ny fanalan-jaza dia fahotana zany na mbola vo mitsaika io ka ataonao inona vinonao amina fanafody samihafa fahotana zany satria vo manomboka mitambatra io dia efa mitambatra ny ovule sy ny spermatozoïde le atody na tsirinaina lasy vavy dia efa olona zay tsy miandry azy miforona ny tanany sy ny tongony zay vao olona io efa olona tsy manampy fahotana amin'izany tsika tsy hanampy fahotana koa tsika amin'ny fandehanana mitondra zioga tsy atonina ianao zany no miteny hoe dia ahoana ny ataonao fa le lehilahy tsy mety hanambady ty aloha za tsy miteny anao hoe tsy maintsy ity antsoina hoe marina fa ty tena fomba fisainako ty fomba fisainako izay fomba fieritreretako eto anatrehan'ny tompo faharesendahatro manokana izay mety misy fijery ny fiangonana sasa ny fijerina mety mpanompon'Andriamanitra hafa mety ho hafa noho izay fa raha za manokana aloha dia ho ia hoe taizao ny zanakao andao miverenany amin'ny tsy haiko ny zavatra fandraisany dada sy neninao anao fa taizao ny zanakao asivo dia everiko hoe fahasoavana raha hoe tsy hanambady anao iny andrasy aloha fa fantatro mihitsy fa misy olona zao tena mieritreritra hoe tena tokony manambady tsy maintsy manambady amin'ny lafiny anankiray rehefa mijery ny bokin'ny Deutéronomie tsika dia tena andraikitry le olona mihitsy andraikitry ny olona izay nanimba ny fahadiovana vehivavy kely anankiray ny mampiakatra azy ho vadiny andraikin'izany any bokin'ny Deutéronomie manambara an'izany fa aty amin'ny lafiny anankiray rehefa aty amin'ny testamenta vaovao mamerimberina ny apôstôly miteny izy any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 miteny izy any amin'ny Korinthiana 2 iny izay manambara an'ilay hoe aza miray zioga amin'ny tsy mino dia any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 izy manambara hoe ao amin'ny tompo ihany dia ho ia aminao hoe fahasoavana ny ahafahanao mitaizany zanakao raiso tahaka an'izay izy dia andao mandroso amin'ny fiainana tsy hoe rehefa bevoka dia tapitra amin'ny fiainana tsy za bevoka ny zanako mbola nianatra bevoka ny zanako faharoa mbola nianatra dia tsisy mahamenatra akory mandeha manohy ny fianarana miaraka amin'ny kibo ateraka ny zaza dia tohizana ihany ao fiainana ny fiainana raha teo fianarana lalan-dafa
mety tsy mianatra ihany koa fa mety tsy maintsy zany mila sainitsika tanora rehetra mihitsy zany hoe tsika amin'ny tompo azo miasa sahaza ianao fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany tiako ambara aminao hoe Jesosy ny Omega dikany hoe Omega fiafarana tsy nizaza ao kibonao io ny antsoina hoe fiafarany fiainana ka tapitreto maizina tanteraka ny tompo mampitsiry ny fanantenana hatrany hatrany ao amin'izay Jesosy misy fanantenana satria zao tena tianao ary namelana io zanakao io anaty kibonao satria io zanakao io olona nofidiny koa io mahavaka ny saina mieritreritra an'izany ao anatina fahaletom-pitondran-tena very tompo dia mbola tianao ihany io zasy tiany Jesosy io ary ianao izay teraka tao anatin'izany raha olona ianao zany zao ianao io zany miainao na dia ianao ilay olona accident ny filazan'ny fiainana azy hoe sendra mba tao akibon'ny mamanareo ianao izay ny fahitan'izao tontolo izao azy zay ny famakina maha-olombelona antsika azy fa ho an'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra fa tiany ianao tonga teto ambony tany ary nanana fikasana tsara ho anao izy ary io zanakao kibonao io any Jesosy io zay vao anao dia ndao entina mitompo izany manampy amin'ny zavatra samihafa ny le rangahy kely dia raina ny tompo tsy anampy izy afaka maka ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tsy fahotana akory no mitaky ny zoany amin'ny fitsarana sy ny sisa fa indraindray mahareraka izany izay hitarihan'ny fanahinao fanahy anao fa ny toe-ponao aloha le toe-po hoe mitraka dia mandeha navelan' Jesosy ny fahotako dia za koa mamela ny tenako sy miraisiko le fiainana vaovao dia tsy ataoko tsinitsinina intsony ary manomboka hatreo ho ampiasain'ny tompo ianao mba hanarina tovavy maro izay mety latsaka tahaka an'izay koa dia ny tompo tsy miova ny fitiavany anao mitraka raisitsika indray ny antsika manaraka ary miaraba tompoko allo mangataka tena fa isendratrano zay ihany taboty dia le trano io zany mba hisy nambavaka fa le izy dia fa manina le izy trano saina zany le izy satria trano anay dia mangataka vavaka momba le izy satria misy fampiratsiny hoe ahoana ny andohan'le trano desao zay mantsiny amin'izao mipetraka amin'ny trano saina ihany koa dia bebebe ny zavatra nipetraka amin'le trano dia ohatra hoe solaina hoe misy hoe fatapahana tampotampoka saka tsy miverina mihitsy le izy fa bebebe zany ny zavatra nipetraka trano hatramin'ny hoe fijazana mivadoka migaly resaka mivantany bebebe dia hatramin'ny fitongana fiainanay dia zay nefany tena fantatra le noho ny fandrosoana manaipo an'Andriamanitra hoe satria tao anatazany zay tapatsona 2021 io zany zay tena niroso bebe kokoa sa ny fampona an'Andriamanitra tena hoe tena ndraisana zany ny fitiavana an'Andriamanitra dia raha tsy hoe izay rehefa fizafana sa fantatra dia aloha kendra aloha fa mivoaka le mivoaka n'Andriana zany izy mivoaka dia izy fandratantsika fa tsy mihetatra ny fahalovako mandavatra ia azoko ia okay Geniare zay ia hoentsika amin'izay soasoa mantsara tokoa ny fifindrana reo trano hoentsika amin'ny tompo io ao anatin'io koa nefa ny zavatra tandremantsika ao anatin'ilay zavatra mitranga amin'ny fiainantsika rehefa misy dona olana sakana
tahaka ny hoe fanafiana be. Misy fotoana tedavintsika mihitsy ny azo ny hoe afantatra tsara hoe fianarany tena antony ty zavatra ty, de mitady eo tsika tandremana, andao tandremantsika be mba tandremantsika tsy ho lasa any amina zavatra hafa mihitsy ny saitsika. Tena possible hoe le trano nisy anareo no mety misy olana, mety misy asany fahavalo, tena zavatra mety tranga amseho zany, fa mety ho zany mihitsy koa nefa no fitaky ny devoly. Tadio tsara fa ny devoly mpamitaka izy tena rainlainga, de maka endriky ny anjelany mazava, mamitaka ao anatin'le fitaka ataony zay atonga atsika misaina zavatra be da be afa-tsy le zavatra tena izy. Zay le fitaka ataony fahavalo, ataony miparitaka be ny eritreritro na ataony mifantoka amina zavatra hafa izay tsy le tokony hifantohana, am'izay disoady tandremantsika tsara zany io, satria findra trano hafa zao nareo, de everiko hoe tena finy fahendrena mihitsy aloha le mifindra trano amin'io resaka, satria nisy an'izay hoe ka nisy figadrana, nisy an'izay zavatra zay niseho tamin'ny fiainatokantrano, de tsara ny manomboka fiainana vaovao fa tandremo nefa ndrao de lasa hieritreritra hoe le trano ny olana, fa mety tsy le trano, mety tsy zay any ny olana, mety tsy tena any loatra ny olana, mety any ny olana, fa tiako ambara hoe andao tsy fantoka fotsiny amin'izay tsika, fa satria manjary lasa ny ohatra anankiray ohatra tsy mitovy amin'izay, tsy tena hoe ohatr'izay loatra ty, fa le zavatra tiako ampitaina ny akako an'ity ohatra ty. Hitanao ohatra ny hoe manana olana amin'ny fiangonana ohatra, mahasosotra na misy olona mahasosotra na mihitsy ao am-piangonanay ka noho izany de hifindra ry amin'ny fiangonana hafa ry na mety tsy mahasosotra le olona, misy zavatra tsy tiako hoe ohatra, de hifindra fiangonana. De ny tena mahavariana rehefa manao an'izay tsika de ianao ve tsy voamarika eo fa mifindratsy ianao de mitovy amin'le tantara-tatsy amin'le ray ihany fa miova fotsiny le olona, fa misy tranga mitovitovy amin'iny ihany, de avy eo mifindra de mety mifindra imbe dia be nefa mbola miverina ihany, satria rehefa zoina de tsy le fiangonana mihitsy ny olana, fa ianao ny olana, le olona ny olana, le olona mifindra fa tsy le fiangonana ifindrana. Ndika ny tiako ambara hoe andao hety atrantsika odiny an Jesosy le izy tsy afaka hiteny mazava aminao hoe io ve fitsapana ve io, sa fizahn-toetra ve io, sa mety misy fanitsiana goavana ve io, fa ianao sy ny tompo ianareo mivady sy ny tompo no miara mijery, meteza hiteny atran'ny salamy 5:30 iny ny scanner atsika iny, de meteza ho scanner ny tenin'Andriamanitra, miditra ao anatin'iny scanner iny atrano hoe dinio Andriamanitra fantaro ny eritreritro. De rehefa jereo sao de misy zavatra mitondra amin'ny fahafatesana ty amiko aty de hoe eto amin'ny fiainana, hoe eto amin'ny lalana amin'ny fiainana mandrakizay de rehefa misy zavatra seho amin'ny tompo atsika de ndao anaiky ho amboarina ao anatin'izay tsika. Raha tsy misy asehony amintsika de tazomitsika le Deutéronomie 7:20 hoe an'Andriamanitra ny zavatra miafina fa atsika senao kosa ny zavatra ambara. Zay anjara atsika de andao ankasitra atsika sy ankafizitsika zay fantatritsika, ny fahafantarana aza miezaky ny ahafantatra be, fa teny amin'ny tompo hoe Jesosy azavao ana amin'izay fantatrao fahatakatra ny saiko sy ilaiko. Rehefa tsy ilaiko le mahalala n'le izy de tsy ilaiko zany fa ny mahatoky an'ny tompo fotsiny ihany ataoko, de andao tsy hiasa saina be, araka le teneniko anao foana hoe indraindray rehefa mandray marary sahirana mihitsy rehefa misy marary raisiko indraindray ka ny anteneniny anao hoe fa maninona dokotera ny manao ohatry ty de manao ohatry ty, misy fotoana tena tsy voazavako aminy mihitsy, ary misy fotoana tonga de ambarako aminy hoe aleo tsy azavaiko aminao akory, fa raha azavaiko aminao de vao maika miorina ny odidohanao, fa ho any fotsiny reto fanafody reto de zay.
misy fotoana tena manao an'izany amin'ny marary rehefa mandray marary satria arakaraka ny alalantsika indraindray no mahatonga antsika sahirana eo ihany. Dia midikany aza manafa hoentsika amin'ny tompo dia mifindra amin'ny anaran'i Jesosy nareo aza malefa lavitra ny saina rehefa mitoetra ao amin'ny trano vaovao io nareo asio ny atombohy amin'ny fanimpom-pivavahana tapao ny asan'ny maizina dia aza miaina ao ambanina orooro re tahaka mieritreritra hoe misy vato hitotona foana eto ambony lohako fa tsy hoe mitoetra eo amin'ny eo morokady tsy izay le salamy faraiky amby 20:1 tsy hoe zay mitoetra morokady ohatrany eo morokady zany ny fieritreretako antsika indraindray io dia matahotra inona indray zao nisy eo aleo averintsika tsara ny salamy raiky amby 20 1 le tenin'ny tompontsika manambara amintsika hoe salamy faraiky amby 20 1 ny mitoetra amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aloka ny tsy to izay le mitoetra amin'ny fierena izay aniavo indrindra ka io trano nameny tompo io rehefa nameny tompo io dia akafizo tonoho ny isaky ny efitra kely ao ny fiadanan'ny tompo, ny fiarovan'ny tompo, ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina ao amin'io aza ny tahotra no atao mandeha mialoha fa faly be ny devolo manararoatra tena tonga amintsika araka izay inotsika mantsy. Hitanao le hoe mino ange tsy hoe mino fotsiny andrasana amintsika fa hoe mino zavatra marina ianao sa mino lainga fa zay inonao amin'ireo dia izay mihitsy koa le fandehany amin'ny fiainanao avy eo. Le mino lainga dia mitarika anao amin'ny fahafatesam-piainana izay lasa miaina fiainana tsisy fahafinaretana tsy misy fifaliana le aty amin'ny rehefa mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia mitondra fiainana ho anao. Salamy 2:10 ny amaranantsika ny fampahirezana anareo manokana zao le teny ato aleo tsy manina rangava vakiko mihitsy le andininy anankifolo aza sosotra aloha ianao fa za mamaky be androany fa akipio mihitsy ny masonao dia nonao nge ty tenin'Andriamanitra ty salamy 2:10 sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra mitombo amin'izany raha afaka rehefa mitombo nareo tamin'ny taona lasa ndao mbola hitombo atahotra azy sy ankasitraka ny didiny fa ahoana ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranaky ny marina fananana sy arena no ao an-tranony. Hitanao io tranonareo vaovao an'io zany ao amin'ilay izy ny fahamarina ny aharitra mandrakizay ao amin'ny maizina no impisahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina ireny sambatra ny olona izay miantraka mampisambatra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy angozozo mandrakizay izy ho tsarovana mandrakizay ny marina tsy mba manainay arelozy izy tafatoetra mahatoky an' Jehovah ny fony. Raha mba mety ranga soraty tsara tareza ny tenin'Andriamanitra izany dia ataovy na isaky ny efitrano ara dia asivo an'izany daholo asio an'izany tsy mba manayarelozy izy fa tafatoetra mahatoky an' Jehovah ny fony voatohana ny fony ka tsy atahotra izy mandrapifaly ny mahitany amin'ny mpandrafy azy na maly izy eny nanome ho an'ny malahelo na mafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maritra mandrakizay isandratra amboninahitra ny tandro ny ratsy fanahy hita ka ho sosotra hidivazana izy ka ho levina ho foana ny fanindreny ratsy fanahy. Amen. Faisika indray ny antsika fahenina ndahoary miarabantina fanatenana miarabanao ihany koa finaritra re za tena saika mbangatavavaka ndahoary mangataka vavaka zany mba hikasihan'ny tompony fony le vaky mba ampio vaky dia ho afaka amin'ny fivarotana tokatsisikary izy fa za zany tsy tena fitakitsona ny fomba hitenenana anazy fa tena sarotra be mitenena azy za loatra ataoko hoe sarotra satria ankininy eo amin'ny tompony zavatra rehetra fa mangataka fiaraha-mivavaka mba afaka anazy endre voaray tsara ny
Antsotarobiantsika farany teo dia nangataka vavaka ho an'ny vadiny izy iova ho afaka amin'ny fivarotana toka sy ny sigara hoentsika mitompo mihitsy izany. Zavatra fantatritsika ravako ho ianao hoe fa tsy hitanao mihitsy tsony izay zavatra tenenina dia inona ilay fandarana nisy an'izay tamin'ny farany teo iny mampianatra antsika hoe ity efa fotoana tsy tenenana ihany koa moa izao fa ny fiainantsika ny miteny lavitra noho izany dia ampatsahivitsika tokoa dia tokoa ilay petera voalohany iny manambara amintsika ny mahavady atsika ho atokantranao manana n'ilay saina manaiky izay ilay tenenin'ny tompo ho antsika vehivavy dia manaiky ny vady isika izay toe-tsaina izay no velarina eo amintsika no andao isokafantsika hitomboana ilay toe-tsaina tsy manaiky fotsiny hoe eny ary sady mipotsamolotra eny ihany fa tsy izay kory fa tena ilay taky ny nanana ny Sara petera voalohany toko 7 ny vakitsika anjiny voalohany atrery amin'ny anjiny 7 ery toy izany koa nareo vehivavy ho izy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza dia ataony ao anaty fonoteny ao hoe raha tahiny misy tsy manaiky ny teny eto izany izao dia tsy manaiky ny teny fa rehefa hita ny fahadiovany fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana izay ilay andrasan'ny tompo amintsika izany ary aoka ny fivavahanareo tsy ho zava tsy ny fivavahana fa aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona fa aoka ho toetra miafina ho am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Fa tahaka an'izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Izay ilay tenin'Andriamanitra ho an'ny lehilahy moa dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra eo hoe nareo lehilahy miara-mitoetra amin'ny vehivavy izany araka ny marina manaja ny vavy tahaka ny mety atao mifanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo dia andao samy andray ny tandrify atsika isika fa ho anao rahavavy izay niantso teo dia mampahery anao manokana raisintsika mpifaliany azoko mihitsy fa tena ady be tena fiainana mafy sarotra ilay izy kanefa tsy mampitondra ny tsy zakatsika izany tompo tsy hoe tsy zakatsika fotsiny fa ampy tsara reny fahasoavana tandrify anao isan'andro mety fantatry ny tompo hoe amin'ity izy manao ohatr'izao ny toetrany amin'ity indray manao ohatr'izao izy amin'ity izy azoazo amin'ity izy mipoaka be fa efa tandrify amin'izay andro tsirairay izay koa ny fahasoavana meny tompo anao fahasoavan'Andriamanitra omeny anao hiatrehanao amin'ny fahatoniana amin'ny faharetana hitanao le ilazan'ilay tenin'Andriamanitra hoe le fitondrantenantsika mihitsy le fitondrantenantsika amin'le isan'andro nge ino miteny be ary mahatonga antsika hitanao nahatonga an'i Jesosy hoe misy fahefana be ny zavatra teneniny dia gaga be mihitsy le gaga daholo ny mpanorandalàna ny fariseo hoe ahoana ary ty lehilahy ty rehefa mampianatra dia misy fahefana be satria miaina ny zavatra teneniny izy satria hita amin'ny fiainan'i Jesosy mihitsy le vokatry ny fanahy rehetra dia ho hita amin'ny fiainanao koa izany mampahery anao tsara ny fotoanan'ny tompo entintsika amin'ny tompo tena ho resy lahatra ny filazantsara io vadinao io dia tsy hanakalo ny fitiavana an'i Jesosy amin'ny fitiavana sigara sy toaka sy ny vola sy ny karazany intsony.
andao hoe roso amin'ny SMS isika amin'izao fotoana izao efa oran'izay mantsitsika izao hoe dia soratsika ny tompo izany. SMS tsika voalohany afatra avy amin'ny etsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena HFKF izay no vakitsika sy no voalohany. Izao ny soratra. Aza mamihana ny soa izay tokony omena azy raha azo ny tanana ho atao ihany. Ho abolana toko 7/7 ny HFKF dia miantso ny kristianina hifampahery, hifampivavaka, indrindra hifanohana amin'izao voina mitranga eto amin'ny firenena izao. Misokatra ho anao izay manana omena ny fohy be toerana eny Antsakaviro manomboka ny alarobia 9 janoary hatramin'ny asabotsy 9 janoary amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 4 folakandro. Afaka manatitra ianao ny vary ny PPN sy izay fohinao anampiana ny traboina mpiray tanindrazana amintsika ho an'ny tompo dia ho an'ny firenena. Miara-miasa akaiky amin'ny HFKF ny radio vaovao masoa manokana akaiky ny fo ny mpiara-miasa rehetra ao tena olon'ny tompo nanao antsontsika tery aloha tery ny resaka ny koritiana voalohany toko 9 sy toko 7 iny everiko fa valim-bavaka io SMS alefa ny tompon'andraikitra voalohany HFKF io dia raisitsika izay andao iombonana tahaka an'izay ny hery afaka manao izay tandrifa tsika ny amin'izay misy atsika rehetra fa andao koa isaina ny hafa dia anolotra tsika andao hatramin'ny ankizy kely mety izaho zao mananjana anankiroa-vavy dia resahako an'izy ireo mihitsy hoe inona ny azonareo roa-vavy atao koa inona ny azo atao fa misy olona angena ny akanjo ny ararere olona tsy voatondrany satria niakatra aingana be dia tsy maintsy nidina ny trano niakatra aingana be ny trano dia nidina ny trano dia hoentin'ny gendarme tsy hoentin'ny gendarme gadraina akory tsy izay ilay tiako ambara fa hoentina mandeha makany amin'izay toerana mba azo antoka kokoa dia ao izany tsisy lamba tsisy zavatra raisina toy izany ange le traboina reto fa tsy hoe zavatra tsotsotra dia andao sainy izay tandrify atsika dia ataotsika misy azontsika iombonana izay tononiko aminao koa le numéro téléphone teo dia afaka mino fa tena numéro téléphone mazava tsara ty 34 40 048 64 34 40 048 64 any HFKF zany dia miombo-po ao anatin'izany tsika fa fahasoavana be ny afaka misy vondrona efa matotra zany HFKF zany dia mampiombona ny rehetrarehetra dia afaka mijery efa nanao fanampiana tany amin'ny fotoanany kereny HFKF mazava tsara ny fitantanam-bola misy an'izany dia andao araraotina ho amin'izany. Azatononao ary le izy teo ny Antsakaviro le siège mizareo ny fandraisana an'izany manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy amin'ny 7 hatramin'ny 4. Toisitsika ny SMS voaraitsika ato mangataka vavaka sy torohevitra aritra mifakapana rehetra indrindra ny sipa sy ny fitsangajangana. Tena hoentina mbavaka tokoa ianao ao anatin'ilay izy ny fitsangajangana le hoe sipa sy fitsangajangana saotranao nampisaraka azy tokoa indraindray za manokana lasa mety manana tahaka ny hoe mirona any amin'ny fitenenana hoe miray ihany zany sipa sy fitsangajangana zany fa tsy hoe iray ihany akory zany fa fanaovana sipa dia mety tena hitarika any amin'ny fitsangajangana mihitsy ary raha mbola tsy amin'ny fotoanany le fanaovana sipa teneniko anao le alolo mifanaraka tsara hoe finony ty atao hoe sipa raha le hoe sipa mira fiarana lehilahy sy vehivavy anankiray lehilahy ray vehivavy ray mieritreritra miarakaraka tsy misy resaka fanambadiana tsy manana tanjona ao amin'ny fanambadiana dia ny fandraisako azy zany dia izay ny antsoina hoe sipa dia raha izay izy aloha dia amiko izy dia lalana makany amin'ny fitsangajangana dia tandremantsika fa izao hoe ahoana ny torohevitra hivavaka ho anao tokoa tsika hivavaka ho amin'ny tanora rehetra tsika rehefa avy eo ny torohevitra tsotra avy amin'ny tenin'Andriamanitra
andosirana ny fitsangatsangana, andosirana ny fitsangatsangana. Tsy ahoana zany, tsy toerina zay le zavatra tsy hitako le teny, tsy toerina hoe andeha hiaraka tsika roa any amin'ny toerana mangingina ria fa hoentina mibavaka de ametrao tanana kia de za mametraka amindry miezaka ny tsy anaonao foana, aza manao mampome fa tsy zay le izy, tsy toerina. Ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra zao mihitsy no miteny amintsika. Korinthiana 4:5. Da zao aloha jereko manambara amintsika hoe mandosira ny fitsangatsangana, mandosira ny fitsangatsangana. Teneniko anao zay fa tenin'Andriamanitra amintsika sy anao zany tsy lalaovina, tsy hoe fa vitako ny manohatra an'io. Torohevitra tsotra, andosirana ny fitsangatsangana. Korinthiana 1 fa tsy 4:5-7. Mandosira ny fitsangatsangana. Ndikany hoe mandositra dia tsy makany amin'ilay lalana misy an'ilay izy. Raha ohatra zany ka misy olona tena mampidoboka ny fonao mihitsy, ary hitanao fa tady hidoboka aminao koa ny fony, nefa ilay izy mbola tsy any amin'ilay fotoanan'ilay izy dia zao mandositra. Ndikany hoe mandositra tsy manakaikaiky azy foana dia tsy manao club SMS aminazy sy mi-MP aminazy eo. Inona daholo zany le mifandray isan-karazany. Mandositra raha ny atsinanana izy dia za miakandrefana. Raha ohatra izy ka mandefa MP mandefa ohatra MP amin'ny Facebook reny zany, dia mety bloqueko mihitsy izy aloha, satria aleoko mitandrina aty amin'ny fihetsem-poko aty, satria ora havako ty fitiavana ty le fitiavana io, fitiavana fihetsem-po io, raha tahaka nahazo angiah kely izy, le ngiah kely iaminona zanaky Davida. Aloha jerena kely vetivety, Samuel 2:7-10. Iaminona zanaky Davida nge zao tsara le teny ao. Nisy zavatra ohatr' zao, i Absaloma zanaky Davida nanana bavy tsara tare Tamara ny anarany, ary tia azy Aminona zanaky Davida. Ary Aminona nalahelo ka matiny no Tamara nabaviny, fa virjiny izy ka sarotra tamin'ny Aminona ny aka azy. Tia ny Tamara nabaviny io Aminona io. Le tia lazainy eto io ny akabiazan'ny fitiavana eo amin'ilay izao tontolo izao hoe le fitiavana amin'ilay rehefa mbola tsy amin'ny fotoanany iny le fitiavana mihitsy matetika zao mirona ho amin'izay dia tena mitandrina tsara tsika, na dia efa pino ary tsika, mety efa amina taonana anambady mihitsy dia efa niteneniko anao teo le Tesalonianina 1:4 teo hoe andao tsy amin'ny filana fotsiny ny jerentsika ny vady sahaza ho atsika, tsy resaka filana ka hitenena hoe andramako aloha sao dia tsy miteraka, tandremo re tsy ara-baiboly mihitsy zany na kely ary, fa jereo tsara le izy, fa tsy hoe rehefa tia akory rehefa miteny hoe tiako ianao dia midika izay hoe tianony dia avao tsara ny hoe ahoana moa le filaza izay, fa misy famelabelara-kevitra ho ataony HFNJ zay zao ho an'ny HFNJ rehetra izay ampatsahivina antsika mihitsy tokoa amin'ny sabotsy voalohany amin'ny volana febroary. Tisate zay resaka tena fitiavana, resaka fitiavana amin'ny rano manontolo mihitsy amin'io amin'ny volana febroary io dia mandinika an'izay tsara tsika fa fandrika be le resaka hoe je t'aime, resaka hoe tiako ianao, nefa hoe
mila anao ohatrohatr'izay fotsiny le hevitra n'lay izy izay tena hevitra feno fitaka ny fitsangatsangana dia andao jereo tsara ary raiso tsara ny anatin'ny fonao any velaro anatrehan'ny tompo ekeo ny fisiny fihetseponao sy ny sisa fa aza lavina aza hitsoahana fotsiny fa hatreo tsara dia fehezo fa tsy ny fihetseponao no mitarika anao fa noetin'ny tompo efa nalefa ny tompo ny fanahy ao anatinao ao mba hibaiko ny sainao amin'izay le sainao mibaiko ny fihetseponao azonao moa zany fa tsy hoe kefa mitoboka amin'ino ny foko dia tsy mety mihitsy tsisy an'izany tsy hoe tsisy an'izany fa misy an'izany mihitsy raha ohatra ka izay ny safidinao safidy io fa soavana ny manana an' Jesosy afaka misafidy ny andeha amin'ny fanahy mahery sy fitiavana le fitiavana marina agaben'ny tompo ary fahononam-po raha tsy tarehibe ny fiafarany fiainan'io aminona sy tamareo izay le ny fiafarany fiainan'ny olona rehetra lazaiko anao fiainan'ny olona rehetra izay mandeha amin'le fitiavana sy ordira-pitiavana izao tontolo izao raha tsy tarehy foana ny fiafarany fa mety ezaharitra za zao tamin'ny sabotsy nanatrika fanambadiana tena nafinaritra be tsara tarehibe zany tsara tarehina tena tsara tiako be tao anatin'ilay izy tanora zandrikely tena akaiky ny fo fa zany tena ny tandrina ny fiainany tena ny raisy ny fiainana ho anazy ny tenin'Andriamanitra tena nomeny Jesosy an'le vady sahaza dia no misy fifaliana be ny tenin'Andriamanitra ny safidian'izy roa tamin'izay hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay eninao amin'izany zany ny fiainana tsara be io resaka fitiavana io rehefa mataonao Jesosy ny fototra ao anatin'io fa aza manaiko virafirainy devoly amin'io any Jesosy tena tianao dia andao ataontsika ampy atsika tsara izay fitiavan'i Jesosy zay dia antanitsika tsara amin'ny tompo rehefa tonga ny fotoana hoe Jesosy io ary ve le olona hoay mahafinaritra be rehefa tafaraka amin'ilay fotoana ny tsara amin'izay maireza mangataka vavaka fa efa indrona anao examen na conduite resaka fahazahoan-dalana mitondra fiarakodia zany e permis de conduire dia tsy afaka foana dia iray farany ity sisa nefa no afaka mamerina hoentintsika amin'ny tompo zany lazaiko anao fa ty Jesosy antsika ity tena tompony suspense ino ty hoe suspense tena zavatra fataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mihitsy ity tahaka ny hoe rehefa tady ho tapony zany ny domy izay le filaza azy rehefa tahaka ny hoe tsy misy lalana ho ale atonga atsika senao tsy antehitra amin'ny hoe efa haiko ty efa mahazatra mandeha ho azy io efa mahafantatra ndradato-anina na efa nanao an'izao tsy miankina amin'izany tandrema ianao sao resin'izany eo ampitoerana eo ndao tsika mahafantatra an' Jesosy tsika hoe tsika mitompo io resaka io afaka soamantsara ianao ravana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy koa fa misy fotoana ny amin'ireny fanadinana fanalana permis ireny zany aloha dia tsy hafenina fa aloha tenenina mazava eto mba tonga n'izany tsy izy tsony asa moa ry malagasy havana raha azonao an-tsaina fa ty resaka kolikoly ty ange fa ny amin'ireny fanaovana permis de conduire eny tena ahitana an'izany mihitsy le mpanadina nge mino fa raha isan'ny mpanadina ianao mpiaino radio vaovao masoa dia tsy hainao intsony le mpanao an'izany fa dia misy mpanadina nge manome safidy mihitsy hoe ahoana anao an'le fanadinana sa tonga dia andovola zany ny mahatonga le zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny eto amin'ny firenentsika io kolikoly io indraindray na ny resaka permis de construire inona fahazahoan-dalana manorina trano zany inge misy fotoana tena tsy tena mifona mihitsy aloha ary ministera samihafa fa zavatra hitany maso satria misy fotoana inge tsisy mandeha any amin'izay fandiniana mazava tsara hoe totofa ny ty tany ty dia hiatsangany eto le trano tsisy mandinika le izy nefa tokony hoe misy mandinika tsisy mandinika fa misy manome vola dia mivoaka ny taratasy sy ny sonia dia mipetaka amin'ny permis de construire dia aveo gagy ianao
dia miteny ve tsika senao hoe mbola tsisy orana toy izao hoe teto amin'ny fiainana? Aza miteny an'izany ianao. Mbola be da be zara, mbola vao 7 taona mahery kely ny aina teto ambony tany, mbola nisy impiriny be orana be mihoatra lavitra noho izao ny ainatsika izao. Fa inona ny zavatra miseho, maninona ny tondraka be ohatr'izao daholo ny rano? Satria zavatra iveriko hoe zavatra anankiroa ny zavatra miseho ny rotsakorana mbola afaka tenenany meteo marinina angamba izany, fa tsy hoe mbola mihoatra noho ny tokony ho izy ny rotsakorana akory. Fa zavatra anankiroa sady maloto raha malagasy, andao anaiky an'izany tsika dia tsy hoe igrevy fotsiny hoe zay tenenareo hoe voretra, afa andao hiara-iaiko hoe voretra dia andao hanova famindra, fa sokafy daholo ingeny dalina raha tsy any daholo tsika ny manary ny sachet antsika rehetra, andao ranga tsy hanary sachet antsonya. Dia loza koa fa antsika manary po, tena mifona aloha fa teneniko eto izany, tena maloto tsika, tena maloto. Dia manary tavoangy, dia le izy angeritra retina hoe zanga manao an'izany. Tamin'ny financinao zao nihinana le frity be anao iny dia natsipinao ny sachet. Nisy fotoana tena malay. Le izy ange tsy resaka hoe olona mipetraka amin'ny tanàna iva ihany, fa na olona malahelo mihitsy ny foko. Misy fotoana dia tiako klaksonena mafy be, fa olona mitondra 4x4 ingeny eo alohako eo indraindray mitondra fiara eo dia manipy an'ireny sachet tavoahangy na jus avy eo amin'ny varavarakely. Dia avy eo ianao zany fampitentsika hoe ny fanjakana makatsy makaroa, tsika senao aloha tena voretra, dia andao hoe andao hibebaka, tena hibebahany zany. Dikany hoe mibebaka mahatsapa tena hoe diso dia ny dikany tsy hanao tsony azy esao fa zay ny anankiray. Fa ny anankiray mahatonga ny tondra-drano be atsika raha avako dia satria samy manototra ny amin'izay tia nototofana. Fa mena vola kely ny mpamoaka taratasy dia mivoaka ny taratasy. Zay le fandehany. Dia ny dikany toerana tsy tokony mbola misy rano be makaiza dia misy rano be. Soa ihany fa mamindra fo ny tompontsika. Ary fahasoavana ny fiarahantsika senao eto izao. Tena hivavaka ao amin'ity firenentsika ity. Hivavaka. Fa misy fahatezerin'Andriamanitra ao anatin'izao rehetrarehetra izao. Dia ny tompo no ama manara-roatra an'izay trangany permis de conduire anao izay tsika hitenenantsika hoe hibebaka ny amin'izany kolokolo rehetrarehetra izany. Tsy azontsika tsaina hoe ve le nataoko tany amin'ny birao iny no mitondra n'ity loza be da be ity ho an'ity fireneko ity. Ndao hitsangantsika toy hivaka ny fahamarinantsika chaîne d'honnêteté. Raha mbola tsy zany ianao tena miantso anao hoe fotoana ny tompo mihitsy izao ndao hiditra ho mpikambanao anatin'izany. Mpikambanao anatin'izany tsy hoe aninona ando cotisation na inona indray, tsy resaka izany, fa resaka maizy azy anao mihitsy. Ianao any amin'izay misy anao any mahatsapa teny ianao hoe ve kolokolo ny mahatondraka ny rano fa zany mahatondraka ny rano dia ahoana bebakitsika fona amin'ny tompo toy izany. Mangataka vavaka fa hiatrika fitsarana amin'ny 27 janoary izao ananan'olona vola iray tapitrisa dia tsy voaloha dia nampiakariny amin'ny fitsarana. Indre hoentina amin'ny tompo izany. Miaraka amin'ireo olona rehetra izay mbola tena ao anatin'ny trosa, izay ao anatin'ny fahasarotana ara-bola rehetra ankehitriny, hoentsika amin'ny Jesosy. Andao hoentsika amin'ny tompo tsy hoe fotsiny hoe vonjeo amin'ity a Jesosy dia rehefa poritra amina zavatra izay moa tsika dia ataontsika daholo ny lokaloka sy ny fanekempinoana rehetra ity. Fitenenana hoe atao Jesosy mba vonjeo anio fa rehefa afaka io dia ohatr'izao mihitsy. Sao andao tratraritsika izay tanjo ny tompo amintsika. Fantaritsika mihitsy hoe Jesosy inona ny tianao amboarina aminay amin'ity fitantanana ny vola. Ahoana na tonga anay tafiditra tao anatin'izao trosa izao isaina mihitsy tsika. Eny misy fotoana tahaka ny eritreretinao hoe ohatra tsy manam-potoana amin'izany tsony tiana fa tena feno alainianina zao ny fananako ohatr'izao dia makatsy. Hitanao Andriamanitra mahafeno zavatra rehetra. Andriamanitra ny tompo ny zavatra rehetra.
ain'Andriamanitra ny mahafoana n'io fampiakarana fitsarana io. Ain'Andriamanitra ny mahatonga n'le vola ho hita ray tapitrisany tediavinao dia telo tapitrisany hitanao tsy misy averina. Tsy zavatra tsy hain'ny tompo mihitsy lazaiko anao zany zao ndao hiankina amin'ny Jesostsika, ndao hiankina amin'ny Jesostsika. Dikany hoe miankina amin'ny Jesosy manaiky manao izay tiany koa, manaiky ho amboariny amin'izay tandrify atsika ihany koa, izay tandrify atsika ndao anaiky tsika dia hoentsika amin'ny tompony zavatra rehetra, mandeha ampinontsika izay tokony ataontsika, mandeha ny fitsarana ny asanao 28 eo, aza mieritreritra hoe ahoana reny atonga tsy atateraka ny mandehana taofy tonga any ianao efa mialo lalana ny tompo, miado anao ny tompo, fenao fiderana ny fonao rehefa mazava tsara fa tsy misy zavatra izay manampisaraka anao amin'ny Jesosy intsony mazava tsara fa navelanao ho tsilovo ny fahazavan'Andriamanitra ianao dia ifonanao izay mila ifonana, raisinao ny fanapa-kevitra amin'izay mila ndraisana azy matsiaro an'ilay tsy Koritiana tantara faharoa ve no misy an'iny azo jereko toko faharoapolo tantara faharoa toko faharoapolo tantara faharoa toko faharoapolo ery amin'ny anjin'ny 7:10 ery anjin'ny 5:10 tapany farany tsara be mihitsy io tantara faharoa toko faharoapolo io. Inona moa tsara be manahoana resaka ady natrehan'ny zanak'Israely io, misy fanjakana be akitelo miady amin'izy ireo niady tamin'ny fanjakany Jody io Josafata ny mpanjaka tamin'io fotoana io dia nakeo anatrehan'Andriamanitra izy nisokafany tamin'ny tompo le problemany dia izao ny tenin'ny tompo taminy ary tenenina aminao ankehitriny. Anjeny 5:10 izao ny lazain'i Jehovah aminao, aza matahotra na mivadim-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa n'Andriamanitra. Izao midina mandehana ny amin'ilay toerana, midina hiady aminy nareo. Anjeny 4:12 zay, anjeny 7:10 tsy anareo anefa no hiady mijanona tsara fa ho hitanareo ny amin'izay Jehovah nareo. Aza matahotra na mivadim-po mivoay hiady aminy fa Jehovah ny momba nareo. Ataontsika izay tokony ataontsika dia nampilefa ny tompo tsara ny paikady ao anatin'io. Rehefa feheziny io fa lava le toko dia favakio tsara ny tantara faharoa toko faharoapolo. Rehefa feheziny io dia fiderana ny koral na ny atoko-pihira no nataon'Andriamanitra mialo lalana ny miaramila piady dia manao ny hika mpiderana tery anoloana zany no fiady zany dao ho any fitsarana feno fiderana tsy hoe mihira fiandrasam-paty akory ianao tsy zay teneniko anao hatrany zay mba avana mazava tsara ny antsoina hoe hira fiderana dia fanambaranao mazava mifonao manontolo hoe iza ho anao Andriamanitra, teneno zany ataovy ankira tsy maninona na ohatran'ilay mpamalakiry reny foana renao tsy ny feo anao ange tsy ilay fahaizanao mirana tsy ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ilay feonao avoakanao avy any anatin'ny fonao any miderazy. Feno fiderana ny fo amin'izany 20 janoary zany tsy ho anao ilay hiakatra fitsarana ihany fa ho atsika rehetra izay miatrikady any amin'ny mahatraboina atsika rehetra any tao fenoina fiderana ny fo, feno fiderana ny fo. Ndikany hoe fiderana tena hoe miainga any anatin'ny fonao any maneho hoe tahaka ny ahoan'Andriamanitra ho anao dia feno ihany zany dia hitanao hoe mahavariana nataon'ny tompo fa niady hatrany taony fahavalo tao anatiny tsy andao tanterahantsika koa izany paikadin'Andriamanitra zany
Nisaraka tamin'ny olo tia koa ny SMS manaraka dia malahelo be dia mangadabavaka fa tena kivy tanteraka. 3 taona ny fifandraisanay, mafy be miatrika an'ilay izy satria mbola tena tia. Azoko tsara. Raha teo akaiko teo ianao dia te aminanao mihitsy hiteny aminao hoe tsy manahy io re, fa fantatra ny tompony ataony amin'ny fiainanao. Tsy mahitanao azao, fa Jesosy mahitanao eo akaikinao. Fantatrao moa Andriamanitra niaviany zavatra rehetra, niaviany iny resaka fisarahany iny. Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra, miazona ny fiainanao mantsy izy. Ary Andriamanitra niantony ny zavatra rehetra. Fantatrao moa fa misy antony namelan'Andriamanitra ny zavatra io hitranga. Tena makarary fo le izy. Tena mampitsy te hivoaka ny trano sy miala eo am-pandriana. Azoko tsara daholo zany, fa izao tsy hijanona amin'izany intsony ianao. Izao ao sokafy amin'ny tompo loary eo anatrehan'i Jesosy hoe ny fonao. Isaory amin'ny tompo izay 3 taona mety fotoana mamy, mety nisy fotoana nagidrakidra kely koa. Isaory amin'ny tompo, mpisafidiana mihitsy akan'izay fotoana izay manokana ianao tsy miandry amin'ity androany ity. Isaory amin'ny tompo izay zavatra rehetra dia misaory amin'ny tompo. Isaory amin'ny tompo izay fisarahan'izay. Averiko aminao tsara fa efa nambarako tamin'ny olona maro ty hoe raha azonao asaina kely fotsiny, raha avelan'Andriamanitra ianao hitsikilo kely hoe ohatry ny ahoana ny fiainana, afaka 2 volana, afaka 5 taona, afaka 10 taona, raha mbola niaraka tamin'ny olona io ianao na hoe raha ny fiainanao tsy miaraka aminy dia hiteny ianao hoe oay, misaotra Jesosy. Hay ve ohatr'izany le izy ay tena fahasoavana ary. Fahasoavana nge io zavatra mipoitra amin'ny fiainanao io ankehitriny fotsiny le izy ny tena mafy be miatrika azy mafy be ho amin'ny fihetsem-ponao. Fa zao nolazaiko anao, ndao tsy handeha amin'ny nofontsika, tsy fiadiana araka ny nofo no andehanana ao anatin'io. Fiadiana araka ny nofo dia eo mitsetra ny teny eo ihany, dia eo dia miteny hoe fianarany dia tena tsy tiany aty amiko, za zany dia tsy mendrika ho tiavina mihitsy. Tsy zay io tsy zany dia volony mampisaina antsika an'izany. Jesosy tena tianao, tena fitiavan'ny tompo anao no namelany an'io hitranga. Araka le Romaina 1:17 ny teneniko teo, niaviany io fisarahany io mihitsy ny tompo. Andao isafidy ny dera azy. Fa misy tsara lavitra ny manin Jesosy any. Hebreo 2:17 Andriamanitra nanomana izay tsara lavitra ho anareo. Mahereza raha avako, mahereza makeo amin'ny tompo dia miteny amin'ny tompo tsotra be hoe misaotra Jesosy, makasitraka amihera-po eratsaina mihitsy ny amin'ny zavatra velanao mitranga. Fa tianao i Jesosy io dia andao isafidy fa safidina mifaly. Tsy hoe aiza kortina ny faliko amin'izao sa zao tena tokony vangina fahoriana mihitsy. Tsy hamangy fahorinanao zany mihitsy za tena hiteny aminao hoe mitrakady ndao hifaly fahasoavany ty, satria indro anao zava-baovao ao ny tompo any am-bokin'i Isaia. Mbola tsy hitany masonao, mbola tsy reny sofinao, mbola tsy azony sainao sainina akory. Ny sainao zany nieritreritra hoe zay efa nieritreritra mihitsy hoe hiteraka 5 dia efa nieritreritra hoe any Fort-Dauphin zay nipetraka, tsy haiko daholo zay ny an-tsainao fa ny tompo namadika ny fitotoky ny sambonao. Fa kiondre mandeha avako ny salamo fa 7:100 7:100 hoe le salamontsika iny raso aloha jerena tsara fa ndrao dia tsy tadidiko tsara 7:100 mihitsy. Dia indrindra manomboka eo amin'ny 7:20 hatramin'ny 2:30 le 7:100 ray manontolo io mihitsy tena mampahery io. Ao anatin'ny fahasarotana hitan'ny tompo daholo ange ny fahasarotana ny anatin'ny fotsika rehetra any. Hitan'ny tompo le zavatra mety misy tsy mahazo mihitsy amin'ilay izy, tsy afaka ho tantarainao an'ilay izy mihitsy, fa mety memezany fotsiny ianao mioezany hafa. Fa ny tompo tsy meanao zany. Ny tompo tena miaraka ory malala tsara. Fa vakio io salamo fa 7:100 io
manampy atsika tsara. Andraso lova akiko aminao le andininy tena manampy ao anatiny satria mandraisantsika fampahirezana ho an'ny hafa rehetra koa hoe andiny 7 manomboka vakina hoe izay midina ny an-dranomasina ka mandeha atsambo sy manora rany any amin'ny rano lehibe no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina. Manapa-kevitra ianao zany hoe ny tamy lasa tany efa nisy fanapa-kevitra za tena androso tsara amin'ity miaraka amin'ny tompo ty ary nao matotra amin'ity fiarahany ty dia efa nahita tsara ny asan'ny tompo ianao sy ny fahagagana ataony eny amin'ny rano lalina ny ahitana an'izany sotra Jesosy. Fa avy eo tonga eny amin'ny rano lalina amin'izay ianao niteny izy efa mba 3 taona verangany niaraka dia ahoana niteny angeny le hoe izy angeny tompo hoe niteny izy ka nanangana rivotra mahery izay nampisondrotra ny onjan-drano andray Jesosy dia ianao zany nibaiko an'ilay siklôna be amin'ny fiainako toy izy ange niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary midina hatrany amin'ny lalina ny fanahy ny levona noho ny fahoriana. Tena ohatranao mihitsy tena nalefa n'ilay fiainam-pitiavana ny sangodom-panina mihitsy. Io mihitsy ary ny 720 ny sangodongodony ireo sady ny vembena toy ny mamo ka dia very ny sainy rehetra. Tiany tompo tonga amin'izay toeran'izay ho antsika senao. Very ny saintsika ny paikadintsika rehetra ny mety eritreretintsika hoe mety rehetra very ohatrany tsy dia ahoana tiany Jesosy tsika tonga amin'ny 720 dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahory ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Makaiza ianao ty zany zao mitaraina ndao eo amin'i Jesosy tsika dia mampiala antsika amin'ny fahaterentsika izy nanono ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano dia faly ireo satria nitsahatra izany ary nentiny ho any amin'ny fitodiana ny iriny izy zany dia avy eo kideran'i Jehovah ireo no ny famindrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Hitanao le fitodika ny sambonao mihitsy tsy tany amin'ny tokony ho izy fa mety ny ianao nitodika ny anatsimo nefa ny fikasan'Andriamanitra ho anao hiana varatra. Ianao mafy loha be mihitsy raha tenenina tsotra ianao hoe tsy mety le mianatsimo io fa atodika miana varatra dia ho ianao hoe ny atsimo any ihany no tena mety amiko. Dia tsy maintsy nanao siklôna kely aloha ny tompo rivo mahery mba tonga n'ilay izy mitodika ho azy lasa mitodika tany amin'ny fitodiana tena mety ary izao lazaiko anao any amin'io fitodiana io ampitodian'Andriamanitra anao fa any amin'io koa ange le tena irinao fa ianao tsy mahalala tsy kasenao dinge zavatra tero any saintsika fohy fisainana so ihany fa misy an'Andriamanitra misaotra ny Jesosy mihitsy tsy mitondra antsika araka izay fahafoizany saintsika ny eritrereto ange hoe raha manaraka antsika fotsiny tompo dia iny olona iny zany ny eritreretintsika hoe io ny amin'ny mety amiko Jesosy dia iny niaraka taminao dia avy eo ianao mijaly mandra-pahafaty tianao be loatra ny tompo noho izany dia deraina ny tompo fa tsy miaraka amin'ny olona intsony ianao atrakao ny loha ary. Mangataka vavaka ho amin'ny fianarana izay atao mba homeny tompo fahazotoana fa misy fotoana akamo dia tsy mahay mandresy an'ilay akamoana. Izao mandeha amin'ny fanahy tsika tsy mandeha amin'ny nofo fa mandeha amin'ny fanahy. Rehefa ianao izay ny manao ohatran'izay hoe fa miezaka miala amin'ilay akamoana tandremantsika tsara fa mora maka an'ilay fahazotoana avy ao amin'ilay loharano nofontsika isika fa tsy ao amin'ilay loharanon'i Jesosy tsy mety ritra. Azonao ve izany ambarako anao zany? Misy olona anankiroa ao anatinao averiko aminao foana izay mba tonga anao hanavaka azy tsara fa ndikany hoe olona matotra ara-panary amin'ity taona 2022 ity mitombo amin'ny fahamatorana ianao mahay manavaka tsara ny olona vaovao sy ny olona tranainy ao anatinao. Samy ao anatinao ireo mandra-pahafatinao. Dia le olona tranainy misy fotoana le olona taloha io le kambo be io le kambo be io fa misy fotoana io tonga saina iny dia te hiezaka ho azoto
dia misy fotoana aotsika ny maka n'le loharanona fahazotoana dia nefa io tsy mety faritra ho azy vetivety eo dia lasa kamindray tsika. Mitovy amin'izany daolina zany niady amin'ny toetra ratsy rehetrarehetra. Niady amin'ny toetra ratsy tsy ny fiezahanao ny fototra ao anatin'izay, tsy izay. Tena lazaiko anao fa izay fa ela be niezaka dia hitako fa tsy mahomboka fa tsy ao amin'izay le tsy any le ezaka ambarako aminao le hoe zany dia hiezaka tsy anota, hiezaka ny azoto, hiezaka no be fitiavana, hiezaka ny tsy ho kizitina, hiezaka no ho tianao, tsy mety ho fa ay le izy miova taranja mihitsy, miova sorsa na loharano. Le karazana fatsakana atsakatsika n'ilay izy mihitsy zany no mila jerena hoe aizy tsika izany matsaka. Rehefa tonga zany le fotoana ianarana, amboary tsara ny fandaharam-potoananao mpianatra malalan'izay so, indrindra amin'izao fotoana hoe mbola tsy mianatra izao. Ny mpianatra ny institution Marthe Hervé aloha mbola tsy mianatra ampitso ny aty Antananarivo eo Ambary io mbola tsy mianatra isika ampitso mety nisy filazana ihany tany amin'ny MH FB officiel atsika tany fa mbola tsy mianatra tsika ampitso teneniko anao tsara izay. Na ny primaire na ny secondaire manaraka ny vaovao ianao manaraka ny vaovao eto amin'ny onjam-peutsika eto ny amin'izay toyany fa mbola sahirana be ny amin'ny resaka traboina sy ny sisa. Ny rano ihany koa mbola miakatra, faritra iva ny faritra misy ny sekolitsika dia noho izay indrindra dia mbola tsy mianatra rapitso alarobia. Fa ina le teneniko anao teo resaka fianarana, ararotina ry mpianatra malalan'izay so amboary tsara ny fandaharam-potoananao. Vitanao io fandaharam-potoana io fanapahan-kevitra raiso tsara hoe isaky ny andray kaye ianao, andray matematika ianao, andray SVT ianao, andray histo-géo ianao, andray an'izay droit tsy fantatro anao eny amin'ny anjery manontolo eny ianao, tsy haiko daholo ny taranjanao eny, fa izao isaky ny andray kaye ianao aza raisina fotsiny. Ianao nge vao mahita n'ilay soratra be da be indraindray ny fahavalo nge mahita tao be, tonga dia mampiatory ianao, dia kitika telefônina indray ianao, dia asio vavaka. Ny dikan'ilay hoe mivavaka dia hoe tompo manapa-kevitra zao fa tsy ato amin'ity fatsakan'ny nofoko ity ny aka fahazotoana sy fahalalana fa atao fatsakanao. Izay le mandeha amin'ny fanahy tsotra be nge ny mandeha amin'ny fanahy ohatr'izay raiso. Fiainako andavanandro dia ataoko an'izany tena henoko be mihitsy na amin'ny fanomanana ny fampianarana ohatra no manatory-teny azy zao, henoko be mihitsy fa le nofoko ato anatiko ato izy dia tratraka foana, hitrakatraka foana izy dia tonga dia hanosokevitra hoe izao ngamba mety amin'izany fa tsy mandaitra, tsy mety. Aleoko foana mipetraka aloha dia misafidy Jesosy zaka ho amin'ilay loharanonao andro any amin'ny loharanonao any maka ny fahazotoana dia hitanao fa manana tsy mety ritra amin'ny tompo dia gaga hatramin'ny ianao gaga hoe waio vitako daholo l'exercice, vitako misaotra ny tompo satria tsy hoe ianao nanao azy fa ny tompo niara-niasa taminao. Mangataka amin'ny tompo mba omeny vady sahaza vao avy diso fanantenana mbola indraindray hoe maratra ny fo efa betsaka ny resaka nresantsika tamin'izay dia ny tompo manasitrana. Mangataka vavaka fa tena miatrika olana be, tsy mivarotra, vavan'olona manenjika, tsy tia indrindra ny piraitapo. Mangataka vavaka fitahiana ho antokatrano sy ny asa fivelomana fa dia tena tiany olona finganina foana ny asanay. Efa nentsika teo anatrehan'ny tompo ihany koa izay tsy hoe efa nentsika fa mino fa efa voarainao ny ko le tantara faharotoko 20 taona raisitsika ny anany fomba fiainako amin'ny fiainana samy manana ny mpanenjika daholo tsika rehetra ary tiako zaraina aminao le toetsain'ny tompo mampahery atsika ny amin'ny Matthieu 5 iny 10:12 manambara hoe sambatrinareo raha enjehana mifaly aoka ho faly iravoravo mihitsy tsika ao anatin'izany tandremo nefa fa sao dia hoe enjehana araka ny any amin'ny Petera voalohany 4 iny sao dia resaka enjehana noho ny zavatra tsy mety ataontsika tokoa tsika
ataontsika tsisy azo kianina momba ny fiainantsika satria mazava mandeha mazava eo anatrehan'ny tompontsika mandeha amin'ny fanahy fatahoran'Andriamanitra fa le tiako zaraina aminao zany izay toetsaina hoe tsy mangiry firy ahy enjehana fa mifaly ary aho anatin'izany ary tsy mijanona ela eo amin'izay resaka hoe enjehan'ny olona sy mety fingan'ny olona tsy hoe mijanona ela ina no tiako ambara aminao fa misy fotoana tiany fahavalo ifantoka amin'izay a dia mandeha dia mandeha amin'ny fiainana andavanandro zany dia saina hoe ina indray zao ny ataony anina anahy io indray zao fa mananina iza indray zao ny nanao an'ity tsy manam-potoana isainana an'izany a fa andao atao avaty amin'le ilantsika no mijery ataovy izay sitrapon'Andriamanitra fantatrao fa asainy ataonao a ataovy amin'ny fahatahorana azy a na iza faly na iza tsy faly a fa rehefa fantatrao hoe izay ny tian'Andriamanitra ataoko dia atao dia tonontsika aminao ny fiadanan'ny tompo sy ny fitahiny manana ambiampy ho an'ny fiarinareo menakavy kely dia hitanao mihitsy Andriamanitra io a manakare-pahasoavana io Andriamanitra io dia manome izay sahaza ho anareo amin'ny fotoana ilanareo azy a dia mamirapiratra ny voninahiny tsy mila hoy ny ten'Andriamanitra tany amin'ny tantara faharoa roapolo teo hoe tsy anareo ny ady fa aleo Andriamanitra ny ady ho anareo. Mangataka vavaka ho an'zanako ray volana izy a fa tsy salama matetika dia mba hahita asa fa sahirana satria mamelona irery an'ilay zaza. Hoe tsika mitompo izany fahasalamanareo fahasalaman'ny zaza manokana sy ho anao izay sahirana amin'ny asa. Mangataka vavaka sy torohevitra fa ny zanako misy fotoana manao alergia dia feno bontsina kely ny hodiny avy eo indray mitaraina fa marary ny tongotra sy lamosina mangididy ny tenda tsentsina amin'ny alina tretena tany amin'ny dokotera dia tapitra ny fanafody dia mbola mitaraina marary lamosina indraindray efa ray volana izay izy nefa tsy mahamay mihitsy amin'izany. Hoentsika amin'ny tompo fotoana misy tany lena tany mando tahaka an'izao ny rano miandro lasa ny sisa misy karazana olona mihitsy indrindra mifahalotony tontolo iainantsika dia betabe ny tsy fahazakana ary samy manana ny karazany ny olona tsirairay avy ny resaka hoe alergia tsy aretina ao tahaka an'ireny hoe misy mikroba dia ameo metronidazole hono izy fa mivalana izany moa izany dia efa ohatrany hoe mahazatra anao fa aza dia eritreretina hoe tsy maintsy izay foana koa nefa ny tiako ambara aminao hoe ny alergia tsy aretina tahaka an'izay hoe mety hoe aretina mikroba dia omena antibiotika dia sitrany tsy tahaka an'izay fa toe-batana izany toe-batana nanaovan'Andriamanitra navelan'Andriamanitra hoy izay le toe-batana misy isan-karazany misy ny alergia miseho amin'ny hidihidy mety misy mibotsina mety tsisy mibotsina amin'ny hoditra fa mety mangididy mety tena misy feriferena be mihitsy ny hoditra mahatonga an'ilay hoe eczema zavatra alergia zany tsy fahazakan-javatra fa miseho amin'ny hoditra mety miseho amin'ny taovam-pisefona amina fiemihevina samihafa matetitetika mihatramin'ny resaka asma na misoika mety miseho amina fibotsona ny any anaty any mety mivonto ny molotra mivonto ny maso mivototra ny anaty tendany mety hahafaty izy amin'izay zavatra izay njikany toe-batana ny alergia tsara raha mahafantatra aloha hoe inona tsara raha azo fantarina hoe inona le mampa-alergika dia mampatonga ny zavatra tsy zaka dia tsara ny mahafantatra mba hialana amin'ilay izy matetika mety ho sakafo jereo ny sakafo ny hazan-dranomasina ny resaka patsa samihafa reny mora mampa-alergika ny voanjo ny chocolat reny zavatra mora mampa-alergika sa tsy miteny hoe tsy maintsy izay le izy fa teneniko anao le izy mba tonga anao hijery dia hiezaka hiala amin'le tsy hampinana n'le zanakao n'le zavatra teneniko anao izany mety misy ihany koa ny mety vovoka samihafa tena mila tsy tsara no mipetraka amina trano misy mokety ny olona manao alergia
tsy tsara miara-mipetraka amina biby manitsam-bolo na tsy manitsam-bolo koa ara fa biby mihitsy saka, ny alika, ny bitro samihafa reny mety misy tena tsy mahazaka dia manao allergie foana izy. Anjika mila jerena le izy. Dia zany rehetra zany resaka dokotera zany azoko be mihitsy le teneninao hoe mihinana fanafody ny traitena dia aveo miverina ihany. Amin'ny ankapobeny misy toeram-pitsaboana zay teo, misy toeram-pitsaboana nitsabo an'io resaka allergie io tamina tsindrona lazaina fa hoe vaccine na allergie fa lazaiko anao fa tena pozina, tena tsy mety satria tsy an'izany vaccine na allergie zany raha izay le nataon'le olona zay mitandremana tsara fa zavatra corticoïde zavatra manala le zavatra inflammation amin'iny fotoana iny le fivitosana amin'iny fotoana iny sy fotoana maharitra 3 volana ohatra le fanafody atsindrony dia aveo miverina ihany ary ny olana loza amin'ilay izy ary sao dia sanatria tsika milatsaka amin'ireny zavatra reny loza amin'ilay izy dia lasa misy fiatraikany be amin'ny vatan'ilay ankizy, indrindra raha ankizy ny atao an'izany amin'ny fitombony vatany mety hahafaty an'ilay olona mihitsy ary na hampisy cancer ny zavatra samihafa ny anaty, tandremana be. Le zavatra azo atao tsara raha manatona allergologue le olona, allergologue zany ny dokotera manokana miandraikitra ny resaka allergie, azo atao ny manao ny antsona hoe désensibilisation. Ndikany zay kosa misy zavatra atao mihitsy fantarina hoe inona le tsy zaka dia ampidirina amin'le olona. Tsy mitovy amin'izay le lazaiko anao teo zay ataon'le toeram-pitsaboana tsy lazaiko anao eto hoe iza le izy fa mety ho fantatrao ihany fa zavatra tena mampidi-doza amin'ny fiarahamonina izay tandremantsika mba tsy hisy an'izay. Dia zany ny resaka medikaly amin'izany fa andao makeo amin'ny tompontsika indrindra rehefa resaka toe-batana ohatr'izany, spécialisation amin'ny tompo. Ahoana? Tsy izay no tiako lazaina, spécialité amin'ny tompo zany, izay le zavatra tiako ambara aminao. Zavatra hain'ny tompontsika loatra ary tiany atao amintsika navelany hitranga amin'ny fiainantsika mba tonga antsika hatoky azy hatoky azy ametraka amin'ny tokontsika tsy amin'ny fanafody, tsy amin'ny mpitsabo fa amin'ny indrindra. Izay mahay resa. Ndao hivavaka-tsika. Andriamanitra rainay miara-manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny. Misaotra anao afanay mitondra, misaotra anao manaiky anay mitondra an'ireto vesatra rehetrarehetra. Efa heninao daholo izy rehetra teo Jesosy dia misaotra anao fa na mbola tsy miteny azy amin'ny vavanay. Manana efa niainga, tsy hoe manana fotsiny fa efa miainga ny an-danitra ny valim-bavaka, ny vahaolana, ny fampaherezana, ny fampiononana ho an'ny tsirairay avy. Hoentina eo anatrianao Jesosy izay ao anatina mety fahasarotana eo amin'ny fahasalamana rehetra ankehitriny. Misaotra anao indrindra ny amin'ny fahaterahan-jaza nateraka tamin'ny césarienne, tamin'ny fandidiana fa isorana anao ny tonga sosoa aman-tsara, izay rehetra niteraka tao anatin'izany na izay rehetra nandalo fandidiana, izay rehetra mbola any amin'ny hôpitaly ihany mety tsy resaka samy manana ny antony mamparary azy zao, mety resaka covid, mety resaka marary kibo, mety tsy any amin'ny hôpitaly any an-trano rehetra any zareo manokana hoe tompo ianao ny manasitrana, manafaingana ny fahasitrana ny fery dia miasa ao anatin'ny fanafody rehetra zareo manokana izany olona allergique, zareo zazakely ray volana to marary matetika io, zareo Jesosy sitranonao zany amin'ny anaranao Jesosy no anapahanay ny fanahandrofy alefa ny fahavalo izay hitazona anay atonga anay ho reraka lava eo ravanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia miasainao tompo mampiakatra ny hery fiarovana, mahatonga ireo zanaka kelinareo hitombo tsara, arovanao hatramin'ilay zaza mbola mena vava kely hatramin'ny efa zaza lehibe hitombo tsara dia afaka atanjaka nohitra ny aretina dia ho salama
mankasitraka Jesosy. Jereo hoe tompony asa fivelomana rehetra ao anatin'izao vanim-potoana tena sarotra izao. Jesosy, mivavaka izahay omenao ny sahaza ny tsirairay avy. Omenao ny asa sahaza izay rehetra mbola tsy manana tompo dia omenao ny sahaza. Jereo manokana ny ao anaty fahasarotana fa mety tsy afaka mivarotra, nefa jereo le trosa mbola miavosa samihafa, jereo le hiatrika fitsarana, tsy maintsy miatrika fitsarana misy an'io vola ray tapitrisa io, samy manana ny vola tsy maintsy mbola aloha daholo so zay ny anaty saina ihany dia hoentiny ao anatrehanao io. Jesosy, ta io asa fivelomana io. Jesosy, jereo na fivarotana io asa io, na resaka asa any amin'ny birao io, na asa fampianarana io, na any amin'ny fitsehatra ny fahasalamana samihafa io, ny asa tena rehetra omeo ny client sahaza, ny mpanjifa sahaza. Jesosy, dia tsy oron-java-tsony tsirairay. Jesosy, vonjeo amin'ny trosy, vonjeo tompo, miadiny adiny tsirairay ianao. Jereo manokana io hiakatra fitsarana io, aseho azy fa ianao miady ho azy. Velomy any anatinay ao anatin'izao fahasarotana rehetrarehetra izao, velomy any anatinay le fo feno fiderana anao. Na inona tsy miandro hoe miala ny olana vao hidery zay fa ao anatin'izao voalohany izao. Jereo manokana Jesosy, ireo mpivarotra rehetrarehetra ireo, na ny manana anao na ny tsy manana anao, fa na fatahorana anao ireo, mba tsisy anararoatra ny fahavoazan'ny hafa, mba tsisy anararoatra mpiakatra vidin'entana fa amin'ny antonony tsara. Misaotra tompo fa miasa ianao amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny fifehezana an'izany rehetrarehetra izany. Jereo Jesosy, mifona izay tompo, mifona ho amin'ny firenenay voretra, mifona ho amin'ny firenenay maloto saina, mifona ho amin'ny kolokolo rehetrarehetra mandeha eto amin'ny firenenay ity izay anton'ireo tondra-drano be ireo, mifona ho amin'ny fanimbanany tontolo iainana rehetra. Jesosy, mifona izahay. Jesosy, mamindra-fo amin'ny traboina rehetra. Jesosy, mamindra-fo. Arovo ny entany tsirairay any an-trano any. Jereo Jesosy, fa misy inge tsy mahita ale akory, matahotra na dia ny fangarongaro amin'ny olona rehetra, tsy mahay an'izany. Jesosy, mamindra-fo ianao. Jereo mpanomponao, avao tompony anao, avao ny anao. Andriamanitra miadiny adiny. Jereo izy. Ianao ny manomeno hoanina, ny tafiana, ny sotroina, misaotra ny amin'ny hetsika ny zay manana saina hetsika rehetra, zay rehetra hiara hetsika apetraka aminao io, ataony chef-KF io manokana. Jesosy, mivavaka izay tena omenao fiombonam-po zay rehetra, tena iombo-po ary menao fanany fahendrena, tsy ny chef-KF ihany fa zay sehatra rehetra ny amin'ny fiangonana tsirairay ihany, tena hetsika, tsy anao mitazataza-potsiny dia hiteny fotsiny hoe mivavaka izahay, fa izahay rehetra Jesosy tena anana fo ifampitatana dia miara-mandresy, fa tsy ny silamy ihany Jesosy ny hoe mahay manao asa soa, tsy ny franc-maçon ihany, tsy zany Jesosy, fa izahay nataonao manan-karena mba hampanankarena ny hafa koa izay omena ao anay. Jesosy, mety tsy manana rena be izay, mety ary zato, mety tsikitsiky ny anananay, mety tanana anampy ny anananay, mety trano afaka atorena ny anananay. Jesosy, sokafy ny fonay rehetra. Saotra Jesosy, dia hoentinao anatrehanao le resaka tany, ianao no miandraikitra ny resaka olana ara-taratasy rehetrarehetra. Jereo tompo, fa mety misy indraindray nge dia ohatran'ny hoe voasoloky hafahafa izany, ravana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny asan'ny devoly izay te hangalatra ny efa anjara tsara ho an'ny tsirairay avy, dia miasa ianao tompo, miasa ao anatin'io ianao dia atonga fanahana olona be dia be ao anatin'io tantarana tany ahy zany any amin'izay toerana misy any olona io, fa izay manana olana amin'izany rehetra dia miasa ianao mamonjy fanahan'ny olona, mamonjy fiainatokantrano. Dia misaotra tompo faharovana ny amin'ireo olona ireo. Jereo manokana izay olona feno fahadisom-panantenana amin'ity resaka fitiavana ity, vonjeo ny tanoranao. Jereo Jesosy, io tovovavy kely misy zaza kely ao akibony, nariny le ratovolahy efa mifona aminao zahay Jesosy, efa nifona taminao izy, mibebaka taminao tamin'io fahotana. Tena fitsangatsanganana natao Jesosy, tena ifonana aminao. Andriamanitra mamindra-fo ianao ary. Amindra-fo izy dia atrakao ny lohany, atrakao ny masony, ahita fa manomana ho afo ho an'izy mianaka kely ianao.
dia manome ny asa sahaza tandrify ahafahana mianyo zasy io a manome ny fanahany fahendrena amin'izay tokony ho atao. Jesosy ame fanahany fahendrena ny tanora tena hanohatra tsy manohatra mahay manohatra fakapanahy fa mahay mandositra ny fijangajangana. Jesosy ame fanahany fahendrena mihitsy tsy ho resiny zao tontolo zao sy ny fakapanahy zao tontolo zao. Andriamanitra izay ao anatina ratram-po rehetra mety vokatra zany fahadisompana tenana amin'ny resaka fitiavana zany fa mety resaka vady maditra sy ny sisa ny tanàna rehetra any. Jesosy ajereo zany amin'ndrao fo tompo dia aseho fampoanaiky ny fitiavanao dia le fitiavanao no manasitrana. Fa afaka izahay tompo ho an'izay olona mila mifindra trano, anofa trano vaovao indray na tena mifindra trano noho ny fahamahatraboina sy ny sisa koa Jesosy ianao nefa mialo lalana dia asehonao fa momba ianao rehefa ianao ny momba anay dia tsisy matohatra anay dia afaka manomboka fiainana vaovao. Jereo Jesosy ilay izay manana vady mbola tena tsy resy lahatra ny filazantsara, mbola mivarotra toaka, mivarotra sigara. Jesosy sokafo ny maso mety tsy zany ihany le tranga fa mety tena manitsakitsaka mamono, ny sasany tsy manome vola, ny sasany mandreraka be fa tsisy resaka mihitsy ao an-trano ao. Tsy haiko daholo le tranga Jesosy fa eo an-tananao zany. Faingony fony tompo dia ho resy lahatra ny fitiavanao dia tena iova fo ary vokatry ny fitiavananao dia tsisy dia lasa tena izy mihitsy ny vonina tsy varotra toka sy sigara zany intsony, makasitraka sahady. Misaotra tompo fa ianao miany tsirairay avy mpianatra malalanao rehetra mba hanana an'ilay fahazotoana avy aminao dia hanararoatra tsara ny fotoana fa tsy ho lanilany fahatany fotsiny fotoana hoe tsy andehanana any am-pianarana dia afaka hitombo ny fahaizana. Zareo manomboka no sehatry ny fianarana io tompo ianao no hitahiry ny sainy ankizy, ny sainy mpanabe rehetra ihany tsirairay avy ao anatin'izany tsisy ho arafesina amin'ny fotoananao tsara dia ho tafaverina daholo ny fianarana ny asa amin'izay tokony ho izy. Mankasitraka anao Jesosy fa ianao mijery ny olona miatrika olana rehetrarehetra na karazan'inona na karazan'inona mba atonga azy ahita fa Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ianao azo antoka ianao. Tononay amin'ny anaran'i Jesosy ary sa ny vavaka izany dia fantatray fa mamaly vavaka ianao Amen. Olana an-tarby fandaharany RVM iarahana amin'ny sandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.